Safidiko nolalaoviny Lalaina, i Angeline, Mampitsony, Oscar niaraka tamin'ny Odilon, Simon ary Joro. Teo amin'ny lafiny teknika Naina Rakotondranaivo, tompona andraikitra sy mpanatotosa Simon Menjanahary. Solo ohatra misy zazavavy manakana antsika aloha izany mijanona aloha dia antanio izy Manahoana ianao mademoiselle? Salama tsara tompoko. Ho any Antananarivo ka asana mba afaka hitondranareo? Ahoana izay raha miseho hoentsika ve izy? Saivy mivadika aty amiko aty aloha vetivety. Mandehana mivadika aty ambadika aty ary ianao hoe? Eny ary. Fa andeha ho aiza hoe ianao teo mademoiselle? Ho any Antananarivo tompoko. Ireny ihany ve nefa no entinao entinao? Ie. Dia ohatrina ary zany fre andehananao aveto e? Ray alina ariary. Ay, ahoana se ampiakarao avy ao afara ao izy sola. Avy ary midira avy ato ianao mademoiselle? Misaotra tompoko. Tena misaotra indrindra anareo ka. Raha tsy nisy anareo dia tena tara angambana. Fa misy dimaika ao alehanao angany andrenivohitra any sa? Eny tompoko, nanafatra maika ny reniko fa misy asa hitanao anao hony any, dia izany no tsy maintsy hiakarako aingana. Raha mipintsy maraina amin'ny valo mantsy no voalazany fa fotoana. Ay, tsara ihany moa ny mifankafantatra e. Mandrava no anarako, izy kosa Solo. Ie, dia faly mahafantatra anareo izany a. Za kosa Rozy no anarako. Mba nanao fialan-tsasatra kely tany ambanivohitra tany dia izao hiakatra izao. Fa aiza ho aiza ty zany misy anareo? Hitanao eny amin'ilay tanàna atao hoe Sahatorendrika no misy ny dadatoko. Le nanaovako vakansy io. Fa izay kosa mipetraka any an-drenivohitra, izany hoe anadahan'ny reniko io dadatoko nipetrahako taty io. Ay, fa tonga maraina kosa nareo zany amin'ny fitola sasany ne zao e? Tamin'ny 4 maraina izay ny alatany. Mademoiselle, tsy mba matahotra amin'izany ve nareo e? Ny tany nefa ty tsy milamina. Maromaro ihany izay ny arany alatany sady betsaka koa ny olona niaraka taminay satria montsena ato laka hono. Tsena tokoa angamba fa tena maro be ny olona eny an-dalana. Ie, tena tsena ny laka mihitsy androany ka. Raha tsy miakatra any ambony zany izay mandalo eto amin'ity tanàna ny laka ity dia tsy hahafantatra mihitsy hoe tanàna lehibe izy ity ry mandrava. Izany mihitsy ka. Mbola isy fotoana ihany akaratsika any manaraka fa izao moa aloha mbola maika tsika. Fa ahoana mademoiselle? Eny tompoko. Ianao ve zany tsy mba natahotra nahitanay lahy tato anaty fiara e? Inona moa tompoko ny tokony atahorako amin'izany? Samy malagasy anie tsika ka sa ve mpangalatra olona nareo? Mety hangalatra ihany indraindray raha sendra olona toanao Laingana zany e. Ty manao an'izany tsika. Sika zany mbola nentsy andreniko. Fa tena marina tokoa ve anefa izany? Ny hoe marina aloha marina ary misy saingy ny fanontaniana mipelaka dia ny hoe iza ary aiza ny tena atoto amikoky. Ka izany mantsy anie. Ohatra ny dereo ampombola fanirakiraka ihany tokoa anie ny tratra sy ny giadra e. Fa ny mpaniraka tsy hita mihitsy. Raha mbola tany an-dalam-pandrosoana ataontsika izao aloha dia mbola sarotra izany. Za kosa aloha dia nentin'ny saiko madio dia nanakana anareo tsy dia nisy tahotra na dia kely akory tato amiko. Le dadatoko no somary niteny ara vao nahita nanakana anareo. Fa avady tsy andresaka e. Mbola lavitra ihany ny Antananarivo iny ka tsara mifankalala aloha tsika. Fa manao inona moa zany ianao zao mademoiselle? Navita fianarana gestion tompoko. Marina kokoa angamba dia teo amin'ny diplôma licence no nijanona. Maty ny raiko ary tsy afaka nanohy ny fianarako intsony satria voatery ny nampiny reniko. Dia izay asa hiteny aloha no atao e. Matetika nefa dia mitaky fahaizan'asa farafahakeliny 5 taona daholo ireny asa ireny. Dia izao
Asindray izao izay expérience tadiavina amin'izao asa hitandreniko izao na 2 années na 3 na 4 années d'expérience tena makaleo mihitsy Izany tokoa anie ny zava-misy amin'izao fotoana izao e. Tena tsy misy avenira mihitsy ny tanora ankehitriny raha izao toetra raha iainan'ny firenentsika izao. Angamba dia afaka 10 taona any aoriana any vao izy izany e. Tena marina mihitsy ary tsy afeniko aminareo fa misy amin'ireo niara-nianatra tamiko manana an'izany diplôma izany no lasa mivarotra fripy, manao chauffeur na bus. Ny mampalahelo aza moa dia lasa mamoy fo dia manao ny tsy fanao e. Moa ny olona manana orinasa koa tsy dia sa manan-karama loatra an'ireny olona be diplôma ireny fa matahotra ny tsy alony karamany. Aleo mangina e, izay ny any tena najako ny asako satria tsy laitra ny very asa amin'izao andro sarotra izao e. Ary ianao ohatra ny tsy miteny mihitsy raha misesa aminao ary tsy marina ve izany teniko izany? Tonga eto Ambohimanjaka aloha tsika e. Aleo le tsy risolo ajany olo elo ny fiara dia aleo sakafo maraina ato amin'ity hotely tsika. Nareo rola ihany angamba tompoko fa izaho efa nihinana maraina tany an-trano. Sakafo tamin'ny efatra ve mademoiselle? Andao fa tsy tokony hisalasala izany mihitsy ianao. Mazotoa re marina e. Tsy mety re izany mademoiselle, andao fa inona ary ty? Tena menatra marina. Olona tsotra sady mangorakolona anie ny lehibeko iny e. Rehefa miaraka aminy any dia tsy tiany ny maneho fisalasalana toy izao ataonao izao. Ndao indray ariko. Efa ny commande sur place fa ny anareo menadany tsy haiko. Ataovy varanana ny ara mbola misy dia asiana kafe noir. Ny akosa ki ataovy dite Tsy mety izany fa asio vary amin'anana anankiray ihany koa ny azy e. Izay vao asiana dite raha ohatra hisotro izy. Tsy mety misalasala mademoiselle fa tapaka ho ala resaka antsika teo e. Dia mbola tsy hainao izany izao izay asa nafarananao izao. Ie, mbola tsy fantatro mihitsy. Marina tsy misy azo kianina ny teninareo teo e. Tena hita hoe sirana tokoa ny tanora. Izay asa hita aza ohatran'ny sakafo ary masaka daholo. Amin'izay mbola miampy fandrahoana aza matetika. Tsy mahagaga raha mivoana amin'ny zavatra hafa izy ireo. Sendra nandalo tany Toliara sy Tamatavy aho nandritra ny fotoana nanaovako stage. Fa izany mahita ny ankizivavy kely izany anie tompo ka mampalahelo e. Lasa manao fivarota-tena mamonjy an'ireny boaty ireny daholo. Ny any Toamasina aza moa dia efa nangatahan'ireo sojabe horavana mihitsy ilay trano fandizana atao hoe jiro mena izay. Satria dia zaza tsy ampy taona aza dia mahazo miditra ao daholo. Rehefa tonga ny misasakalina na ny alohan'izay dia efa saika lasan'ireo vazaha na ny olona manambola miditra ny chambre daholo ny ankizivavy kely. Tena mampalahelo tokoa izany. Ao aloha mazotoa e. Inona izany ny vahaolana amin'izany raha ohatra ka hoe izay izany zavatra hitanareo? Tsy hitako aloha e. Tsy vitan'izany ihany Fa ahoana mademoiselle? Ka ireo ankizivavy kely tsy matahotra ny ray aman-dreniny anie ireo mamonjy boaty ireo e. Fa betsaka koa anie ireo vehivavy efa manambady no manao an'izany e. Izy tsy milahatra eny amoron-dalana fotsiny no mahasamy hafa azy amin'ilay voalazako tetsy aloha ireo. Izany Efa misy amin'ireny hotely lehibe ireny manana contact an'ireo vehivavy ireo. Raha vao misy vahiny tonga ao aminy na io vazaha na afrikanina na malagasy azy ka mitady vehivavy dia ireo no antson'ilay tompon'ny hotely. Mandeha taxi izy ireo ary toy ireny olona mba mandeha mivoaka miasa ireny dia mamonjy an'ilay hotely. Vao tonga ao izy dia mifanaraka amin'ilay tompon'ny hotely dia mamonjy an'izay olona mila azy ao amin'ny chambre. Tonga ny amin'ny 12 na amin'ny 9 dia mody izy ireo. Marina ve izany mademoiselle? Mahanandramana ianao ramose rehefa tonga any dia ho hitanao e. Ny ankamaroan'ireo hotely lehibe ireo manao an'izany daholo. Grave indray izany marina. Hitako hoe tsy mihinana anefa marina izany. Ary milaza aminao fa raha tsy mitandrina isika dia vola laninany tsy misy dikany ireny vola tosaka edina amin'ny aretina sida sy ny hafa ireny e. Tsy mahataitra ny olona izany. Aleo hono manty raha-pitsy toy izay maty anioko. Mampataritra marina izany solo ahoana sy amin'izany? Ka izaho rery ve moa vita inona amin'izany fa dia samy manao izay hanavotan'ny ainy? Andao ary aloha anainga amin'izay tsika efa lanjato ihany koa ny sakafo. Mijereva zavatra antsika ho an'ny eny an-dalana nareo mianadahy dia andao ndefa izany do ny vola e.
Misaotra betsaka tompoko fa tena voky Tsy misy tokony isaoranao zany. Aleo mitondra rano le tsirosola. Dia asio ireo kakapizon ireo Dia mba afaka mitondra amin'ireto kakireto ve tsika Tsy manino zany ka. Dia asio voasary koa raha ohatra hoe mamy le voasary. Ao indray aloha andraisako ny familiana solo afaka mangataka fijanona ianao mademoiselle raha ohatra misy lana zany eny an-dalana Eny tompoko. Fa raha tsy mahadiso nareo ve avy any Ambosy izay ka hiakatra hamonjy fivoriana izay dia izao no miakaranay aty izao. Fa Ramose ve miasa amin'inona? Miasa teny izay fa anisan'ireo eritreretiny antokonay ho arotsaka ho mpifaninana amin'ny fifidianana sénateur izy dia izay no dianay. Mpanao politika izany nareo? Izay indrindra. Dia mivavaka ho anareo tompoko tafita soa amin'ny tanjona. Misaotra mademoiselle. Mbola fitiasana ihany moa fa mbola tsy raikitra aloha hatreto Fa raha izao fahitako ny fahatsoranao izao kosa aloha everiko fa rariny raha hilatsaka ianao. Betsaka anie ny olona Ramose no mamboly toetra rehefa te hilatsaka saingy rehefa lany izy toa ohatran'ny tsy fantany akory ianaoko. Mety ohatran'izany koa zany Za kosa aloha tsy miteny hoe ianao Ka izany kosa ny teninao teoko. Zahoana le tsirosola sa diso mifarisako azy? Aza mampandainga Ohatran'ny tsy hitako izay hevitra omeko Fa na izany aza atao tohatra fiakarana fotsiny kosa ny olona matoa izy mifidy anao dia sady fitiavany anao izay no mety mihevitra izy fa azo nitarainana amin'izay mankarary azy ianao. Marina zany. Mba misangy anao fotsiny aho fa hita hoe mandinika ny fiainan'izy eo ianao sao mba ianao kosa ary no tokony hirotsaka fa tsy tokony ho za mihitsy. Mampalahelo anie Ramose no mahita ny olona any an-tanànana izany ny ady tany etsy andaniny, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fanararaotam-pahefana ataon'ny sasany. Ny olona any aminay aza izao dia tena velo taraina mihitsy amin'ireo ataon'ny mpiasam-panjakana sasantsasany. Ohatra omeko anareo fotsiny ny fanamboarana kara-panondro. Fa maninona ny fanamboarana karatra? Mananjoana na karatra daholo anie rehefa malagasy indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Tena marina izay nefa raha araka ny fitarainana henoko tany ambanivohitra dia sady efa hakana vola ny olona ny mbola averimberina. Eritreretinao anefa fa matetika dia amin'ny andro tsena ihany no tonga eny amin'ireny vohatra ny commune ireo mpiasam-panjakana. Fa saika mody eny andrenivohitra daholo. Tonga ny olona mitondra ny sary tapaka dia sady mahazo trerona indraindray no hakana vola araka nefa voalazako teo aloha. Dia lazaina fa miverina amin'ny herinandro. Rehefa tonga indray anefa ilay olona amin'ny heriny dia lazaina fa mbola tsy vita sonia indray hono na lazaina mihitsy aza fa tsy ao atoerana ny lehiben'ny distrikanao ny sonia. Dia izany foana. Ray volana na mahery vao vita ilay karatra anankiray. Tsy rano kosa zany Ka tsy mba mitaraina amin'ny ben'ny tanàna angaha ny olona mitaraina fa lazainy fa tsy asany izany Ary raha vao mianatra mitaraina koa dia tsy azonao ilay karatra. Tena fanararaotam-pahefana kosa izany. Aza mba tatsaho na mavomavo lamba fa tsy asian'ny olona lanjany ianao. Asa miteny an'izany ianao mademoiselle. Milaza aminao fa raha tsy misy an'ireny tatsaha mavo lamba ireny tsika tsy misy sakafo hohanina mihitsy. Ny tsy ampy fotsiny angamba dia ny sehatra mety hoe ahafahan'izy ireny maneho ny heviny sy ny tarainany. Nefa minoahy ianareo fa na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy mbola isy amin'ireny lazaina fa mavolamba ireny mba hahazo toerana na fahefana hanampianandreo mavolamba namandreo. Engane Ramose, mivavaka mba izy tokoa izany. Mampalahelo loatra izy ireo. Sady efa vanim-potoana ny andro mazava sy fifoazana amin'ny torimaso koa izao ka tsy tokony voarebireby amin'ny zavatra kely sy dia mitondra makaizy. Mila mandinika tsara na ilay olona miresaka aminao, ny fihetsiny, ny fampanantenany meny anao, ny rehetrarehetra. Tena mila olona tsotra azo nitarainana tokoa aloha ny vahoaka. Raha tsy izany dia izao zava-misy izao ihany no amin'ny ho avintsika. Vola kakafotra hono ka ny omaly tsy miova. Ary tena nianatra marina ianao mademoiselle Ka na nianatra aza moa tompoko rehefa tsy mahita asa dia izao Eny azakio fa mbola ho avy maraina izay heverina fa feno famiratana ho anao. Mama, dia serveuse ve no asa asainao ataoko
so mba tsy mety kosa ary. Izao Rozy tsy misy asa ratsy izany mihitsiny fa ianao no mitondra azy na tsara na ratsy. Na izany aza ve dia ka io no hitako nefa toa tsy mampazoto anao indray. Tsy misy asa ratsy izany ho amantsy andry. Rehefa misy hoanina ke aloha dia izay asa mba mingetsangetsana izany ho amin'izao fotoana izao fa rehefa misy hoanina dia izay aloha. Eny ary fa aiza aloha ilay izy? Etsy Analakely eo amin'ilay hôtely lehibe atao hoe Letisia. Mama, hôtely ngetroka anie io e. Ka inona no mahataitra andry amin'izany Tsy izany asa veny tsara. Sa ireny hôtely mafiady tsy mahavoaloka rama ireny indray no tadiavindry. Sady izao tsara ihany koa nefa tarandry fa namako be ilay madama Nicole tompony hôtely io. Dia ohatrina hono ny karama? Vonjeo aloha ny fotoana omeny Andry rapitso dia Andry mahita azy. Fa izao dia efa mampitandrina ary Rozy tandremo ny fety sy ny fitondran-tena sa ho anala baraka ihaniko. Sy za ve zazakely? Ary ohatrany tsy faly ndry izany ajanony ihany rehefa tsy mazoto dia mitadiava asa hafa fa tsy zakako intsony sika telo mianaka. Sady miantoka sakafo ny fofa-trano, ny saram-pianaran-dry Alvina. Tena tsy napoziko izany teninao izany ry mama. Ka ianao tsy inona mafloka? Tsy mba ohatran'ireny zanak'olona rehetra reny. Ilozako ary aloha ianao fa andeha hamonjy ny efitrano koa. Arono ary mama, fa Alvina hoe Alvina vao tonga e. Amin'ny alatsinainy hono ny tantinina ny manatitra azy. Tena tsy napoziko mihitsy izany asa ataoko izany marina. Dia hanao asana serveuse izany ry Rozy toa tsaroako sahady ireny resaka ny fanaovana entana anaty fiarakodia omaly ireny. Mba tsy napoziko indindra mandeha iny ny olana dia tsy nisy hafahanay mihontsony satria na izana izy ireo samy tsy naka numerona telefonina. Tsy mandainga mihitsy ilay hoe solo fa tena tsotra lelehibeny dia isan'ireo zatovy manana diplôma ao mpiasa trano izany tendry Roziko. Tsy maninona ki izany ambony foana moral. Tsy kelikely hita eo ihany izay atao. Sady efa mankaleo koa ity sermona ny mamy isan'andro ity. Manana anjanako aho izany. Raha teto mantsy izy izay dia efa nisangy sy namalyfaly ohatry ny mbola ho ela be izany alatsinainy izany Mandroso dia mipetrapetrahanao mademoiselle sa madama moa? Mety daholo re izay antsoina ho ahy tompoko. Ka inona hono ianao izay raha tsy mahadiso? Rozy no anarako tompoko. Ianao izany ilay hoe zanaky madame Lisy? Eny tompoko. Araka ny hafatra azoko tamin'ny madame Nicole tompony hôtely dia tsy mila mandalo tresita intsony ianao fa avy hatrany dia mizatra asa Izany ve tompoko? Everiko mademoiselle fa raha izao fahitako anao izao dia mendrika anao izany. Nefa asa na hainao tsara ny asa ataonao? Eny tompoko efa nilazaindreniko tamiko. Iny ary alohan'ny zavatra rehetra dia tsara ny afantaranao fa izany sefo ato amin'ity hôtely Letisia ity. Dia faly mahafantatra anao izany tompoko. Za koa torako izany fa izao nizy mademoiselle Rozy raha ny hafatra voaraiko sy ny fomba fiasato dia misy fotoana mijanona aty ampiasana arakarak'izay ilaina. Nefa koa afaka mody rehefa avy miasa alina. Maromaro ihany mantsy ianareo no miasa ato ka tsy dia misy asa mandreraka loatra Dia misaotra indrindra re tompoko. Madokisa ianao fa hiezaka arak'izay mba fahalalako Raha ny fahitako ny taratasy milaza ny mombamombanao dia azoko lazaina fa ianao izany no tena miavaka indrindra na eo amin'ny toe-batana sy ny bika aman'endrika. Indrindra moa fa ny mari-pahaizana anananao. Nefa na izany aza dia mitovy asa sy mitovy karama amin'ireo izay miara-miasa amiko ny zavatra toy izao indrindra tompoko no hatsapako fa toa vomafy ihany izay nandalina raha samy mitovy ihany ny asa ataoko. Mety ho marina izany nefa mety ho diso ihany koa Tsy maintsy hita amin'ny fomba fiasa eny ihany ny anatra sy ny tsy nianatra. Ary ny teniko aminao ety am-panombohana handraisanao ny asanao dia ataovy tsara ny asa ary maiza manome endrika sy fifaliana izay ampanaovina anao. Aza adino fa anisan'ireo hôtely lehibe indrindra eto an-drenivohitra ity hôtelitsika ity. Ary maro arak'izany ihany koa ireo olona ambony sy vahiny avy any ivelany mihaona eto izay manao fivoriana, miara-misakafo ato. Ka tandremo dia tandremo tokoa ny fihetsika manoloana azy ireny
Ary tsarovo fa tsy voaozina hiasa trano foana ianao fa rehefa hainao sy voafehinao tsara ireo dia lasa ho mpitantana anaty tompona hôtely mihitsy ihany koa ianao. Ary amin'izay dia tsy ho mpiasa intsony ianao fa lasa mpampiasa indray. Tena mahafinaritra aza ny teninao izany tompoko. Madokisa ianao fa arahako atsakany sy andavany daholo izay voalazanao rehetra. Ary tsy hanome fahafahambaraka ny madame Nicole amin'izao fandraisany azy izao Ka izao ary efa manomboka ny fianarana asan'ireo namana vaovao ary misy 5 mantsy izy ireo no niraisiny. Ka andao atoroko anao ny efitra natokana ho anao. Ndao ary tompoko. Ohatra ny lasalasa sainy izany anie ianao Ramsesy sa lasa vinany amin'ilay zazavavy tany anaty fiara? Iza moa ilay anarany teo? I Rozy? Tsy izay zazavavy rehetra hitany maso Solo no nazesendra tafaraka amintsika dia alasa saina daholo fa ity fihaonana androany ity no tena mandreraka. Fa inona no mety tena olana? Ka androany anie no afantarana na isika no mety ho kandidana tsia. Asa dino fa betsaka amin'ireo zanak'ampelezana avy any amintsika no sady manam-pahaizana ny manam-bola nefa ny fifandresen-davitra mangony fotsiny. Tsy misy atahorantsika izany. Ny vola ho ny taratasy, ny omby hena, ny tanimbary fotaka, fa ny ona rona, isika ro magnanona. Eny marina izany fa mila mitady hevitra ihany tsika Sola. Izany io ihany fa ahoana ny fahitanao ireny resantsika ho maly tany anaty fiara ireny? Hita hoe zazavavy nianatra izy ary tsy vitan'izany ihany fa mandinika ny zavatra hitany sy ireo zavatra nenany tany ambanivohitra tany. Akoatr'izany tovavy izy sady kolona no mitsikitsiky. Mahatatsangy tena mety dia inona no tianseho lazaina amin'izany rehetra izany Tsara ho raisina namana izy koa. Ka na ny misy azy sy izay momba azy aza tsy fantatsika ka ahoana moa ny fomba andraisitsika azy ho namana Solo? Marina izany satria na isika aza na izy samy tsy nisy naka telefônina. Ajanony ihany izany resaka izany izay etrena andrapita izao no eritreretina. Dia voaray asa soamantsara tao amin'ny hôtely Leticia ny tenako. 10 izahay no vehivavy ary 9 kosa ny lehilahy. Samy mahafinaritra daholo izy 7 mirahavavy fa Eliane sy Fleuris no nahasarika manokana. Saingy tsy dia asehoko loatra amin'ireo namanay sasany izany. Mikasika ny asa kosa azo atao tsara. Ny tena tsy zakako dia rehefa miasa alina ka misy fivoriana na fionana politika. Matetika ireny olona ambony eto amin'ny fireneny ireny no mihaona. Tsy maintsy anisan'ireny mijanona foana miaraka amin'ny chef Rolf. Ny tena tsy tiako anefa dia ny fomban'ireo mpivory sasany mandrebireby sy manadala. Izany anefa ny nampitandremana hatrany am-boalohany dia ny fanajana ireo client ary ny tsy fanekena an'izay manadala. Inona no dia zato mahavariana ary madomozely Rozy Oay, chef marina. Mandinika ny décoration ataoko amin'ilay fivoriana rampitso. Ay ve izany fotsiny ity ary mombamomba ilay antoko politika ivory rampitso dia araho arak'ireo ny décorationao na ny lamba latabatra izany, ny fonontseza, indrindra fa ireo voninkazo apetraka eny amin'ny table d'honneur. Ka raha ity antoko ity anie tompoko no jerena dia ny couleur jaune sy vert no tena asongadiny. Ay dia asiana orange kely satria hitanao ty. Ay, marina izany. Izy ary no tianao asaiko mijanona miaraka aminao manomana an'ireo zavatra ireo? Raha azo atao na ohatra mety dia aleo Eliane sy Fleuris. Sady zareo tsy niasa alina raha teo eny ary fa ilazako vetivety izy. Dia miasa alina ianareo 3 mirahavavy manao an'ireo ary izy 3 mirahalahy koa ampiarahako aminareo fa mandehana aloha misakafo dia rehefa avy eo indray. Eny ary tompoko. Chef Ahoana izay madame? Iza no nanao ny décoration tao ambany tao? I Rosy izy roa vavy dia misy ekipa maromaro ihany koa niaraka taminy. Tsara izany ary tena tsara mihitsiny fa niasa alina nga i Rosy? Tena izay mihitsy.
Efa tamin'ny 4 tany ho any angery zareo vao navita ny décoration Dia efa lasa nody ve isambola ao? Ohatra ny efa miomakomana ivoaka izy madama. Aingana ary vonjeo izy dia asaivo manampy any ankizy aloha izy dia aleo izy aloha mijanona. Fa ohatrany tsy azoko mihitsy mantsy raha tsy eo izy amin'ity fivoriana lehibe androany ity. Aleo izy telo mirahavavy mijanona daholo ka tsy maninona raha mbola reraka ry zareo dia asaivo matory kely aloha fa mifoha izy amin'ny 1 manampy ny ankizy manolotra sakafo. Voaray madama. Lazao izy fa mahazo roa an-tsesana hono zareo manomboka raha pitso Tsy misy miova ny toromarika antsika toy ny mahazatra ihany. Tsisy mikoropadropaka dia mitandrina tsara. Nefa azadino mihitsy ny tsikitsiky manoloana ireo client fa ireo kosa manampy ahy eny amin'ny table d'honneur. Eny sefo Arabaina aloha ianao Ramsea. Teny efa napoziko ane iny fa ianao no ohatrany tsy natoko teny. Misaotranao solo fa na eo aza mantsy ny fahavononana tsy azo atao ny matoko tena loatra. Dia aseho ireo mpanao gazety sy ireo mpitsambana manao congrès national zany ianareo androany. Amin'izay eny amin'ny la grande Laetitia mihitsy no atao ny fanolorana anareo. Hôtely 5 étoiles. Aza matahotra Ramsea fa vonina mihitsy aho amin'ny fakana ny sasy ny kamerà hoentitsika mody. Ka ahoana aloha ny fahitansehany zao posiko zao mety? Tsy misy io kianiny zao Andraso aloha ty jaune kely ty no apetako eo amin'ny sisin'ny palitaonao. Zay. Ao zao monsieur le sénateur. Andao zay fa sotary. Adiseko koatra ny besakisangy Ary ny avy so mba tsy mendrika ny assistant. Na mendrika na tsy mendrika solo efa niaraka sika hatramin'izay ka tokony tsy hifanary. Andao fa mety zao Ok. Manampy manara-maso izay zavatra ilaindray mpivory ianao Rozy Eny tompoko. Ary tena betsaka izany mpivory izany sefo Tena betsaka mihitsy izy ireo. Zao ary dia antsona ireo kandidatsika ho amin'ny sénatorial isaky ny distrika ka izay voatonona aoka mba hitsangana. Tsy asiana tehaka fa any amin'ny farany vao miara-mitehaka sika rehetra. Efa ho vita zany fivoriana zany Rozy Tokony tsy miala lavitra intsony sika. Ary ino aza ato mahavariana anao sa reraka? Aleo mihitsy aloha isasa maso kely sefo Andiana ary anao sao taraika Tena le olona nitondra avy any soavy laka mihitsy ny hitako nitsangana teo iny. Tsy mandiso ahy mihitsy ny fijeriko Dia ahoana re zany? Lozy ty marina. Ahoana raha hitany manolotra sakafo eo aminy Andriamanitro, tena tsy nampoziko. Ary tena mpanao politika marina izy fa tsy laingany sady zany izy candidat amin'ny fifidianana sénateur zany. Tena izy mihitsy io ka. Jereo fa le chauffeur no makasary io. Lozy ty marina. Inona re no ataoko mba tsy ho zano hanolotra sakafo eny? Fa manino ndry Efa miandriandriana sefo Fa misy inona? Nanino ndry no toa malokendrika vetivety teo? Andao fa tsy maninona ka. Ohatrany saika narary zany fotsiny ny lohako. Mety reraka angamby ndry. Andao fa taraiky Ataoko manolotra sakafo fotsiny no anjarantsika dia mody rehefa avy eo fa ny ekipa hafa no mandrafa ny décoration sy manasa ny fitaovana avy nampiasaina. Tena tazana be mihitsy. Tsy maintsy mitady hevitra tsy hanolotra sakafo eny amin'izay ireo lazaina fa candidat daholo no eny aloha. Tena lozy ty marina. Raha hitany eto dia lazainy fa mpandainga. Ary tsy iny mihitsy izy fa marina daholo ireny voalazako tamin'ny zareo mikasika reny. Mody ilaza misefo fa tsy dia en forme loatra. Amin'izay dia mba iliana no saiko misolo ahy eny. Fa manino ianao ty Rozy Hono asefo? Maninona kay raha mba iliana aloha no asaina misolo miaraka aminao eny amin'ny table d'honneur fa ohatrany tsy dia salama loatra ako. Ay, andao fa tsy maninona zany. Andao ary dia azadino fa tsy maintsy manara-maso izay tsy ampy ianao
Andao aingana Relianina. Ndao ary. Dia inona kiny fandaharam-potoanandria amin'ny farany herinandro? 2 andro be izao ne no tsy asany. Tsy dia manana fandaharam-potoana matipaika aloha raha izaho e. Ialvinina koa ity mbola tsy tonga dia ka mivoaka. Angamba kia maki boky ato an-trano no ataoko a. Fa hono a? Mihaino Andria. Ohatry ny nahita fihetsika hafahafa tamin-dria nikeo iny a. Fa nisy inona e? Ndry ve moa kia nafenana an'izany a? Efa noraisiko solon-dravavy kia any ianareo sy Fleuris. Fa ahoana e? Enohy tsara ary fa ambarako amin'ireo tsy misy miafina. Dia ahoana? Fa aleo aloha dia hotsoriko amindry fa tsy nisy zavatra hafa mihitsy teo aminay a. Angaha izy sy laza mihitsy hoe mangidy ny mangahazo amidiny e. Tsy maninona izay filazandry fa izay. Na telefona na adresy samy tsy nisy nak'izany izay. Fa ny hoe izy manao politika izay indray aloha dia fantatro satria nambarany tamiko. Ka inona moa izany matahorandry ka tsy hanatonan-dry azy? Tsy tiako e. Nefa dia milaza amindry fa mety ho chance ho andry ny olona iny a. Fa adino sahady ve ny fitsipiton-drantena ao am-piasana fa tsy mahazo miaraka amin'ny client? Sa ampidirin-dry amin'ny Claude tsy atonona? Inona ary ity mora miakatra ity? Raha izao ampitonina ny teniko dia dinio tsara. Aiza no alalan'ny ao am-piasana fa miaraka nareo? Angaha moa sady dia voatery tsy maintsy hoe ao no ionany. Hotely maniry ohatry ny anana eto Antananarivo ity. Tsy mety aky izany a. Aza ampidirin-dry amin'izany a. Tsy fantatra fotsiny aloha dia ny hoe efa manambady ve izy? Izay koa mbola tsy fantatra tokoa. Ankoatr'izay rehetr'izay olona tsy hipetraka eto Antananarivo izy fa any Ambositra. Dia izany ao rary fo amin'izany eo. Izao Rozy a. Tsy hampiditra andry amin'ny kizo a. Aleo aloha hisaraka isika dia dinio tsara fo manapa-kevitra. Ny olana fotsiny dia tianareo tsy mifanome contact ity. Ao an-trano foana kia raha misy ilain-dria. Mandeha fa hariva ny andro. Eny ary mandra-peo indray. Ndao aloha hividy izay sakafo hoantsika raha-pitsy dia avy eo makeny anarakely mijery ilay kiraro tadiavin-dry. Ay, tena mafana be ny ry mama izany andro izany e. Aleo rangavy dia hoeny Analakely aloha. Izay vao mijery any laoka. Na nilanjana nineraka ny tanàna ity koatra ny anahirana. Ndao ary raha izay no hitanao fa mety e. Solo ahoana Ramose? Tsy ilay zazavavy niaraka tamintsika avy any Ambositra be niaraka amina olona. Tena izy marina iny ry Mandrava. Ka ahoana ho arahantsika avy ato aoriana ve? Alefa somafimafy kely aloha fiara e. Dia ajanona rehefa tonga alohany. Dia aleo hivoaka monjy azy. Eny ary toko. Iza koa ary izany fiara mitady andony izany. Fianareo ve rano tsy mijery samy tapiny inona amin'ny masonareo a? Miala tsindray madama. Tsy andonanareo izay korika. Monsieur Mandrava, manahoana ianao? Tena miala tsiny mademoiselle. Nahitanao avilavitra izay dia nanao izay mba fomba ahafahana mihaona aminao. Tsy maninona e. Fa iza moa ianao? Fa izy io Rozy a? Izy ireny no nitondra avy any Ambositra ry mama. Ay dia efa misy toy izany indray a. Ohaty maina akory ny ravina ny hinanana dia efa ampitsiry indray. Fa inona koa ary tsy ataony mama? Ka hitako. Nisy resaka hafahafa indray izao tany anaty fiara tany dia izay no ifanenjehana eto Antananarivo eto. Ndao andefa mainty e. Mbola mamerina fialatsiny aminao re madama. Tsy marina izany ka. Fa nahita fotsiny izay dia mba mijanona. Tena menatra an'ity olona ity mihitsy marina. Inona re no ataoko e? Izao mama, andraso kely vetivety fa hiresaka aminy dia lasa sika avy eo. Ary malako fa lasa lany andro eto fotsiny. Tena miala tsiny re Ramose. Izao e, aleo manaraka sika mihaona fa tsy mahamenatra ny orianiko mihitsy ny tabatabana ho eto. Ity ary ny carte de visite dia antsoa rehefa malalaka ianao. Dia mbola mamerina fialatsiny a? Zaza ny tena miala tsiny aminao. Menatra be anao a. Izay fa veloma ary ianao e. Veloma ary e.
Tena oatra ny endana be ilay olona miaraka amin'iny Ramse. Reniny ve iny? Angamba netsy fa to miantso azy hoe mamy izy io. Mahasitrika tokoa zany raha olona solo a. Aleo koa hijanona any raha izany. Izay fomba atrehantsika ny fifidianana aloha no atrehana tsara. Marina le zany nefa tandremo ry mandrava, tsy afaka iloloha-rano siny sika. Zaho ny tena antonasa indray no voditreto. Ity mbola tsy fantatra na voromanga na vorondolo. Marina zany andao ary aloha anangy. Rozy fa izandray moa iny olona iny tena tsy fahindraha mihitsy nareo reto ka tena mba mariny. Zao kosa aloha ry mama, zazakely akory ka tsy andinika ny zavatra ataoko. Zazakely? Zany ihany. Aiza nefa zao nefa rano? Eny ary, tsy hamaly anao tsony fa niany mba iangaviako anao angamba dia oka mba tsy dia alaina baraka toy ireny eny an-dalana. Atao viany ary. Zaho moa no aninona? Ianao ne no zakany ataonao sa mbola tiana hiampindray alvinina? Misaotra fa ampy izay. Mbola veriko aminao farany Rozy fitiavany madame Nicole anao nandraisany anao hiasa ao ary tokony ho tsapanao fa tsy mitovy amin'ireo namanao mihitsy ny fomba hitondrany anao. Mba mieritrerety Solo Eny tompoko, mitady aingao anao ry mandrava. Izao letsy andao aloha tsika monjy eny amin'ny écoprime iresaka ny fanatotana ny bulletin dia avy eo ateriny seny an-trano. Afaka mba mivoaka kosa eo aorian'izay Eny ary tompoko. Allô? Eny tompoko, mandrava ihany menanao. Manahoana ianao monsieur Mandrava? Mademoiselle Rose hoe zany Izy indrindra tompoko. So mbola miasa ianao na? Tsika afaka menanao mihitsy aho. Tsy haiko re tompoko fa tena menatra be anao te alatsiny aminao nefa aiza aloha ianao zao mba tsy miasa dia ato trano moa ndreniko lasa namonjy fety. Sabotsy moa androany ka afaka mivoaka ve ianao dia izaho koa ne mba te hiaona aminao ohatra napalahelo be ahy ianao ko. Aleo ary amin'ny tolakandro dia eny amin'ny zaridainan'ny commune miona. Tsy maninona fa tonga eny ary ahy fa amfiry. Aleo amin'ny 3 izay fa sotratra ny mamaketo indray fa efa ho avy ihany izy izay. Eny ary mandra-piona ianao. Manova ny programme antsika ve tompoko sa? Tsy dia tokony hanovaka. Mbola amin'ny 3 ane ny fotoana le mademoiselle Rose ane ny asiteo solo Ay kosa. Nefa re tompoko aoka tsy anakorotana ny asantsika ny olona iny. Aza matahotra dia ahoana zany izao? Andao aloha monjy an'ilay fotoana antsika dia misakafo any amin'ny hotely tsy dia ateriny seny Analakely avy eo dia sendray mafaka mihodina. Ndao ary tompoko. Manatony ity marina tsy midobodoboka be izany foko izany. Raha sanatria moa izany ka fantany fa miasa ao amin'ny hotely ny Voriany dia inona no tokony ataoko? Tsy fantany izany dia nefa io mipetraka io izy solo Tena tsara mihitsy ity Rose ity Ramse sady avo ny vaventy. Ny volony lava raha teo dia vao maika manome endrika tsara azy. Saingy raha miresaka fitiavana aminy izao ianao dia mety ho lazainy fa manararoatra azy. Raha izany tokoa moa izao no iseho androany dia ahoana hoy Diny ho tsara aloha aza adiny fa tsy olon-tsotra akory ianao fa olona mpanao politika. Na zavatra kely tsy misy dikany dia mety efa ho avoaka ny zalahan-gazety na amin'ny radio. Dia inona no fiantraikan'izay? Tena tsy nananenako mihitsy aloha hatramin'izao nandray an'izay mpiara-miasa amiko solo. Matoky an'izay aho nefa matoky izay ihany koa se. Tonga sika. Tsy aleo ampidirina ato anaty fiara izy. Dia izaho mandeha. Eny ary. Dia ahoana izany fotoana tsy asery rehefa avy eo? Aleo avy any an-trano Manahoana mademoiselle? Manahoana ianao? Midira ato anaty fiara fa tsy dia tsara ny miresaka ety ivelany ety Ka ianao aiza?
mbola misy dia aleko fa aza mieritreritra ianao hoe mandra-pioana dia masotoa. Midira fa tsy misy tokony ataonanao mademoiselle. Manahoana ianao? Salama tsara. Miala tsiny re tompoko raha... Izao raha vao manonona tompoko foana ianao dia lasa misy elanelana be mitsika. Tsy maninona mihitsy izany. Azonao atsoina amin'ny anarako Eny ary, nefa tsy kelikely angamba fa tsy dia voatery ho izao Dia ahoana tena miala tsiny aminao aloha fa tena tsy mety mihitsy iny nataoko iny. Tsy voateny be ve ianao zao tany an-trano tany? Efa tsy dia atao ataitra intsony toy ireny fa ny aneho an'izany fialan-tsiniko izany aminao no tena niantsoko anao. Eny ary, efa samy niala tsiny izany tsika ka aleo avalina any izany. Fa ny zavatra mba manitika ty aho dia... Mikasika n'inona izay? Na nahoana ilay asa hitan'ny mamanao anao? Efa manao fizarana asa zao ka? Zany dia ahoana? Mety sy mifanaraka amin'ny maha-paizanao ihany Eny eo ihany aloha saingy... Saingy ahoana Rose? Zahay aloha no hita dia atao Arak'ireny resantsika teny ambony fiara reny tsy misy asa ratsy izany. Ny fahaizanao manaja azy ihany no zava-dehibe. Inona no mahatonga azy hiteny toy izany? Sanatria ve dia fantany? Ary toa lasa nangina tampoka izany ianao? Tsy haiko fa ohatrany manana anjanako izany ako. Satria efa miteraka ve ianao efa 12 taona izy. Any izy any tovolahy kely mavitribitrika izay. Ay ve, nefa raha ny toe-batanao izao dia ohatrany mbola tsy miteraka mihitsy dia aiza izany izao io zanakao io no hoe manana azy ianao sa any amin'ny rainy? Lasa nalan'ilay rahavavin'ny mamako nanao vakances de Pâques aminy izy dia rapitsony vao tonga. Zany anie ohatrany tsy hahalany andro mihitsiko. Ny tsy mazava amiko Rose dia maninona no hoe mipetraka ao amin'ny reninao ianareo mianaka? Lava be ny tantarako raha ho tantaraiko aminao, ary tsy hafeniko aminao fa izany no tena antony mampasiaka ny mahamamiko toy ireny. Tena vao mainka tsy mazava amiko izany. Zaho tsy dia hitondra tombontsoa ho anao ny fitantarako an'izany. Ny azoko lazaina angamba dia heverin'ny reniko fa ditrako no nahatonga anana an'ilay zanako, nefa izy eto amin'ity tany ity moa tompoko no ilaza fa manana ny fahalavorariana tanteraka. Marina aloha izany Manaiky ny atsoko raha ohatra ka izay no heverana azy, nefa amin'ny maha olona dia mety mba hanana ny fahalemeko ihany koa. Dia isaky ny misy zavatra taratra amin'izay ataoko ve dia ilazana fa hiverina amin'izany toetra efa nahalavo azy izany Marina tokoa fa mety tsy hitondra tombontsoa any ny fahalalako izany raha toa ka tsy nifankafantatritsika. Matoa nefa ny ao anatao izao tsy Rose dia tokony ho afaka hifampizara ary... Mety lasa loloatra angamba ny fitantarako taminao, nefa heveriko fa ho fiarovako tena dia ny meloa amin'izay mety ataonao amiko ny fitantarako anao an'izany. Tena tsy naposiko mihitsy izany tantaranao izany na dia mbola heveriko aza fa ho ampahany ihany aza. Mety mba ho afaka hiaona amin'ilay zanakao ve aza izany rehefa tonga izy Tsy dia misy antony tsy hahafahanao mihaona aminy, saingy be fanontaniana sy adikadina be izay izy na dia mbola zaza 12 taona aza. Mahatsapa an'izao fomba fitsaran'ny mama izao koa nefa izy ka tsy fantatro izay fomba heverany ny fampionako azy aminao Ary ohatrany mbola tsy voalazanao tamiko ny anarany Yalvin Johnson anarany. Ohatrany ahatsiarovako an'ilay tovolahy kely mpilalao film malaza izany anarany izany. Safidiny raisiko nanome azy io anarany io. Satria mety izany ve no anarany rainy Tsy misy idirany amin'izany fa mba tiako fotsiny satria nanaraka tsara iny tantara iny koa. Ilay hoe lamolona pas de prix? Indrindra. Ary ianao mba nanahoana ny disin'ny fivoriana nataonao? Efa vita tokoa ilay fivoriana ary manomana ny tetika adiatrena amin'ny fampilezan-kevitra sisa. Fa taiza nareo no nivory? Teny amin'ilay hotely lehibe antsoina hoe Grande Laetitia. Efa tamin'ny firy izay vao nirava. Tena alina. Tsara izany. Dia any Ambositra moa izany ianao izao no hilatsaka senatara? Raha ohatra ka sitrapon'Andriamanitra. Raha mbola tany nanomboka ny fampelezan-kevitra dia tsy maintsy nanampy anao. Saingy efa ity tsinonako. Ka naty aza anie ianao afaka manampy afoana Dia amin'ny fomba ahoana?
mbola hombarako aminao amin'ny manaraka. Fa ny zavatra tiako ambara aminao farany angamba dia isaky ny weekend ohatr'izao foana aho vao mba afaka mivoaka, fa ny andavanandro dia miasa. Eny e, tsy manino izany, fa afaka mitsinanao ny aho e, rehefa miravorina ianao. Tsy tsy tiako satria mahafantatra tsara ny reniko ilay tompon'ny orinasa esako. Eny ary tsy manino izany, efa midimy latsaka kely izao sao tokony ho ateriko amin'izay ianao. Angamba eny tsara lalana eo akaikin'ny polisy aho no apetraka ao dia mety ka. Andao ary aloha mba hiaraka hijery lasopy tsika, izay vao manatitra anao eny aho. Tsy maninona nena tsy misy an'izany azy, sao dia manahirana anao izany. Raha ohatra ka nanahirana azy izany dia tsy niteny izany taminao aho, fa andao fa tsy impiry mba hiaraka ohatr'izao tsika. Andao ary, fa na izany aza dia misotra betsaka tamina ny akenao ianao tamiko rery mandrava. Zava-dehibe tamiko ny nahafahako nizara taminao ny navezatra tato amiko. Tsy misy tsara mihoatra an'izany e. Ny fahafahatsikaseno ny fampizara no tena zava-dehibe. Mahafinaritra ianao. Satria nahoana no ahafahanao miteny an'izany dia efa ho ampy itenenanao an'izany sady hoe fotoana ny aonantsika e. Mora hita ka, tsy voatery andro fotoana ela izany fahatsapana amiko dia ilay fotoana voalohan'ny aonan'olon-droa ka ifampiresahana iny no ahafantarana ny toetrany, fiatsaram-bela tsiny sisa manaraka. Tena manaiky anao ary Rosa. Eny ary, tsara raha mahatsapa an'izany amiko ianao fa izay antony aloha ny mbola tsy fantatra. Fa oviana aloha izany ianao nidina any am-bositra? Ohatrany somary mbola mijanona maritraritra eto aho satria mbola betsaka ny zavatra ho karakaraiko fa efa misy ekipa manao terrain ihany ka. Mivavaka ho anao mba ho tafita ianao. Rehefa tonga izany fotoana izany ka lany ianao dia mba jereo ihany ireo tantsaha mavilamby ireny e. Raha olona zatra ny aina tany ambanivohitra Rosa dia tsy hanadino azy ireny mihitsy. Ary eo no anekeko an'ilay teninao hoe misy ny olona mamboly toetra rehefa tia hazo izay tadiaviny. Na izany aza nefa dia tsy maintsy iseho ihany izany toetra mety tsara velatsy izany any afarany. Araka rehefa nambarako anao tany anaty fiara, haiko tsara izany fiainana eny ambanivohitra izany. Haiko ny fiainana tantsaha, zanaka mavilamba mantsy ato aloha e. Saingy mba niezaka na dia tsy lasa lavitra aza. Toa anao io ihany koa aho, ianao aza mbola manana diplôma ko. Manetry tena be loatra indray ianao izany Tsy mety izany fa manjary ararotiny ianao. Ka raha mba ireo olona tsy dia misy mpijery eo moa no manararoatra tsy dia mampaninona fa raha ny mifanohitra amin'izay kosa tsy mety. Tonga sika eto no hinana lasopy tsika. Mety aminao eto? Rehefa hitanao fa tsara dia mety amiko koa. Ndao ary. Bonjour Rose. Manahoana ry? Nanahoana ny farany herinandro? Mino kosa fa nafinaritra? Amin'ny ampahany ihany. Fa ahoana koa izany? Mandreraka kia. Anga tsy tafahoana mihitsy nareo sy ilay olona sa nisy olana? Ny hoe tafahoana tokoa zahay ary tena tamin'ny fotoana tsy napoziko. Saingy hitandry ihany araka ireny efa voalazako tamindry ireny ny fomba nananako an'ilay zanako. Tsy mazava amiko aky izany Niaran-tsena zahay sy mama dia kahitazany zareo nijanona izy ary niresaka tamiko. Ahoana ho indry ny tabataba ny mama? Zany io? Tena nahatsiaro menatra azy mihitsy aky Dia ahoana nefa ozy izy? Izy indray aza nialatsiny tamiko. Gravy marina aky izany Dia aiza izy izany amin'izao? Nomeny ihany numéro-ny telefaonina ny tamin'io izay nio dia niantso azy maly fa mba tsy tao an-trano mama. Dia nifanao fotoana izahay malitolakandro. Dia ahoana? Nilamina? Eny azo atao hoe nilamina. Izy koa moa azo lazaina hoe tsotra tsy dia sarotiny loatra. Dia ahoana izany ny tohiny? Ka inona moa ny tohiny andrasandry amiko Nentin'inona lasopy dia nisaraka izahay noho ny avy eo. Fa tsy misy resaka fitiavana ve izany teo aminareo Eliana, tsy mandangy amindria hatramin'ny nafantarako azy ka hatramin'izay omaly izay dia mbola tsy nisy an'izany resaka fitiavana izany mihitsy teo aminay. Matahotra kia sao atandro fitery ronono eo ndry? Tsy mamaky aky izany raha tolotry ny anjara ho ahy izy dia tonga ho azy eo ihany izany. Nefa ndry ve tsy mahatsiaro na mahatsapa ho latsa-pitiavana aminy? Tsy afeniko aloha fa vao niona tamin'ny voalohany tamin'ny zareo nitondra iny dia
nahatsapan'izany e. Mahafinaritra ano miresaka aminy. Tsotra somary be vazivazy izay izy. Fa ny olana amiko ane raha misy izany re Eliana dia ty asantsika ty e. Eny e, izay aloha nefa na izany aza angamo dia hijanona mandrakizay ato isika. Mbola manoro hevitra andry ihany azantsirana raha hitandry fa fahasoavana na anjarandry mihitsy ny hiaraka aminy. Hoy teo ihany akia. Malaky angenareo raha jeren'ity zavatra mandeha amin'ny tele ity e. Fa inona nefa izany sefo? Hitanareo tovolahy manao valandresaka ho an'ny mpanao gazety io? Teny mandravy io. Ie, fa izy io? Anisan'ireo rotsaka ho kandida amin'ny fifidianana senatera izy. Ary malaza ho manam-bola sy tiany olona. Ary tato amintsika neny nanao fivoriana fanolorana azy ireo ny antokony. Asa natadidinareo eny? Ie, tadidiko mihitsy. Tsy vao tamin'ny herinandro ve iny? Tena marina izany. Mba ataovy mafimafy kely hoe sefo. Fa inona no mahavariana anareo eo amin'ny tele eo e? Mijery io tovolahy io izay madama. Tovolahy rehetra mandeha amin'ny tele io ve dia mahavariana e? Fa manaraiky ny asa nge izany e? Ka io anie ilay tovolahy natolotra ho kandida senatera tato amintsika iny e? Ay, ilay tamin'ny herinandro ve? Izy indrindra. Mba ataovy mafimafy kely aro e? Nametraka fanontaniana tamiko nareo teny hoe matanjaka ny mpifaninana aminao, indrindra ny ara-bola sy ny ara-pitaovana. Aiza ianao amin'izany ary iza ny mpanohana anao? Dia tsotra ny valiny e. Ny lafin'ny mpiara-miasa aloha dia efa betsaka ireo namako avy anam-pitan-dranomasina no avy eto tsy ho ela. Hanao tombana ny hoentomanana sy ny terrain iasana, ahafahana hiarika ny fampielezan-kevitra. Ny fitaovana kosa dia efa vonintsika na fiarakodia na fiaramanidina tahaka ny helikoptera na fiarakodia madinika mialatsindrina ohatran'ny fahatsoana, fa ny tsy azo atao ambany zavatra dia ny olona. Satria na eo azy ireo fitaovana sy voly ireo, raha tsy mahay mifandray amin'ny olona ianao dia tavela. Indrindra izany ireo izay heverina fa ho madinika indrindra sy reny mavomavo lamba eny ambanivohitra ireny. Ireny mantsy amiko no voalohan-draharaha. Tena imandrava tokoa io. Maninona ary azany ohatra ny mitady ho fanina. Eliana. Hoay, fa maninona ndry? Ohatray, Rosy fa maninona ianao? Ohatra ny fanina. Eto hainga anaty amin'ny efitrano aty aloha izy akaina kely. Fa angaha dia nanao zavatra nandreraka be tany an-trano ndry? Tsy maninona ka, oka hipetraka kely fotsiny. Tsy mety izany. Eto izy ry Eliana. Angala ronono kely ange izy ry sefo a. Eny ary madama. Ao aloha matory eto ambony fandriana eto ndry. Fa naninona vetivety teo re? Iny olona nanao valandresaka iny anie ilay olona e. Lainona tamin-dry omaly ve? Eny akia. Rosy a. Dia inona kino misakana ny tsy arahandry aminy? Sady hita hoe manam-bola, tsotra, ary tena mety ho lany amin'io fifidianana io a. Izao aza asiana fisalasalan-tsony. Sarotra be izany re Eliana. Tsy mbola fantatro tsara kory momba azy rehetra dia ahoana koa ny arahako aminy. Tsy fantatro na efa manambady izy na tsy. Ka mila fantarina aingana izany. Fototra eo ndry marina e. Efa mba nanao ahoana ianao izay? Efa tsy dia maninona ka. Reraky ny nandehandeha omaly hono izy sefo a. Na izany aza mila mitandrina ihany tiary aloha ny ronono sotro e. Misaotra tompoko. Dia nisahirana tamiko ery nareo. Tsy misy tokony hisaoranao izany, fa izay marary ange hono iandrianiny e. Dia izay ary aloha fa ilozako vetivety nareo roa Eny ary tsy ela izay dia tonga any sefo a. Dia ahoana ki? Inona no tokony atao? Tsy haiko. Mila manao dingana amin'izay isika. Sao tara. Izy koa ane mety mba miandry izay ho fihetsiky ndry e. Zaho aky voatsapaka fa ohatran'ny tia azy koa. Tena tia azy fa tsy ohatran'ny tia azy fotsiny izany e. Aza terena tsy tia izay tiany fo. Anenena indrina io amin'ny farany. Dia raha hiaraka aminy ary
Tamin'ny feonanay farany teo aza dia nilaza izy fa azony atao ve hono ny tsena aty ampiasana. Inona ary izao no tsy nanekendriana izany? Ndry ohatra mitapoka. Dia aseho aminy izany fa mpiasa trano ato amin'ity hotely Leticia aty a. Ka angamo rehefa mpiasa trano dia tsy mahazo mity olona toa azy ireny e. Izy olona ambony, manam-bola, manao politika ihany koa. Isaky ny mihetsika ny tongony na ny fiarany dia arahan'olona maso. Ny mpanao gazety miandry izay olona zainy. Na dia fihetsika kely fotsiny aza ny Reliana dia mety hanimba zavatra be eo aminy. Fa tsy diso kosa izy raha mity olona iray izay tiany. Tsy mandahan'izany a. Fa ahoana indriny ahitan'izany amin'ireo mpanao gazety ivoaka isan'andro ka ilaza hoe le mpanefoefo sy olo malaza antsoina hoe mandrava. Kandida ho sénateur dia ny tiana mitiza zavavy iray mpiasa trano amina hotely iray eto Andrenivohitra. Tena milaza amindria fa avy dia vitany aminy. Marina ihany aloha izay e. Ka tsy tiako ho zaho mihitsy no hanimba azy amin'izany tanjony izany. Ary aza adinindry Reliana fa ireo mpifaninana aminy dia tsy maintsy miandry izay fihetsika kely izay hanaratsiana sy amitehana azy. Andraso aloha fa maneno izany telefonako izany. Tena izy ity. Akatony aingana aloha ny varavarana. Allo? Manahoana Rose? Salama tsara fa ianao no... Vao avy nanao balandresaka tamin'ireo mpanao gazety aty eo? Ie, hitako iny. Dia ahoana mba fahitanao azy nety ve? Nety ka. Fa rehefa mihaona indray sika dia manoro hevitra anao indray fa tafita aloha no mikasika an'ireo madinika. Ka ilay resaka sy ilay torohevitra misy anie nivosika teo iny e? Tsara fa tohizo. Mino aho fa mbola mety hisy torohevitra tsara atolotra ho ahy. Ny mba tiako ho fakafakainy izao dia mikasika an'ireo tanora miasa trano e. Na reny zazavavy miasa amina hotely ireny. Ahoana ny fomba hetreretan'ny tomponina hotely azy ireny na ny fomba hetreteny azy? Ka aza miaotra indry fa valotsotra e. Ka ahoana no ahafahako manao an'izany? Mba miangavy moa raha azonao atao e. Tena ilaiko avalandresaka manaraka mantsy ny mikasika an'izy io. Iny ary monsieur le sénateur. Dia izao raha pitsatoandro raha afaka ianao dia mba manasanao ahy. Anasa ahoana moa? Tsy izany mantsy fa misy efa tonga eto toerana ireo namako mpiara-miasa amiko avy any ivelany dia hisakafo eny amin'ny grande milice izay. Ka maninona raha mba miaraka amiko ianao? Tena tampoka be izany ka. Tsy ampy koa ny mpiasa atao aminay dia mety tsy ho afaka. Moa hitanao ihany fa mbola tsy ampy iray volana izay no nidirako tato e. Ataoko moa izay mba afahanao Rose. Tena tiako niaraka aminao nefa ohatrany tsy metiko. Izao ary mirava amin'ny firy ianao dia tsy hainaiko raha hariva. Misy asa maika enjehana izay anio hariva. Fa raha mety dia aleo rapitso dia andrasako eo amin'ny grand milice ianao amin'ny enina. Eny ary izay izany dia efa mipampihomanina ny reninao fa ateriko ianao any amin'ny sivy alina any. Ao ary fa hiezaka ilaza aminy a. Mandram-piona Rose. Tena grave be Rose izany zavatra sainy ataondry izany a. Fa ny tsy fantatro hoa kidy ny hoe so fantany ary fa miasa aty amin'ny hotely a. Za kosa aloha tsy mino e. Fa hita kosa hoe ilainy amin'ny asa ataony dia mba mangataka ny fanampindry izy. Dia ahoana? Ka izay fantatry indry izay hitandry lazainako. Raha sanatria moa izao ka fantany madame Nicole kidy dia ahoana? Sarotra be izany e. Aza paritaka fotsiny fa aleo sika telo vavy ihany aloha. Ary sefo? Efa hoe tsy mety ho azy izany. Avelao aloha andeha amin'izao. Andao hiala tato amin'izay aloha. Tena mbola betsaka ny asa miandriko. Nataoko fa dia tsy ho tonga ianao Nahoana kosa moa tsy ho tonga e. Sarotra be izany mamitako olona izany. Ka aiza ary no andehanantsika? Aleo sady mandeha no miresaka sao tara hariva ianao? Efa nilaza tamin'ny mamany aho e. Dia ahoana ho izy? Mba tsy niteny izy fa hoe efa lehibe ianao ka izay fantatrao fa mety dia ataovy. Fa hono mihainao aho? Maninona raha vidiana izay zavatra ho antsika na hosotroina dia atao anaty fiara ihany no miresaka? Tsy maninona raha izay no hitanao fa mety e. Dia omeko anao ary ny safidy amin'izay zavatra ho vidiana? Tsy manan-kevitra fa omeko anao ny safidy azy. Tiako fotsiny raha misy zavatra somary mangatsiaka. Ok ary.
mety aminao eto Ie, fa ono a mba nakay solony tsy niaraka taminao. mba nasaiko niala sasatra izy reraka loatra nanomana an'ireo conférence de presse nataoko izy de mba matoritory mijery film ohatranao le ry fa ono Rose Ahoana? mbola sy tonga angala zanakao Efa tonga izy saingy tsy afaka miaraka zahay izao satria mbola avy niasa. marina zany ka sady mihinana tsika no miresaka Tsara be le fisehoanao tamin'ny télé tena hita hoe mpanao politika malaza. Ny zavatra tsy ampy dia ny filazanao ny dingam-piainanao mba ahafantaran'ny olona fa tsy kisendrasendra raha toa ka tafapetraka amin'izay toerana tratrarinao ianao. zany tokoa ohatra tsy takatro indray zay. Asa aloha fa fomba fijerin'olona tsotra ihany eny mbola misy maromaro tsy maintsy iverenako resana amin'ireo mpanao gazety royal moa azo matatra ianao fa tsy maintsy tafiditra amin'izay resaka mbola ataoko ty sosikevitra faharoa ty fa ono Rose de sanatria ve de ho diso raha mamerina ilay resaka indray andro iny mikasika ny hoe rain-janako ve? ka zay indrindra satria misy zavatra tianao ambaramiko fa sakanao anao tsy fahafantaranao an'izany tena tsy afenitra anao Rose fa lasa te hitanao zany foana te resaka sy te hienony torohevitra avy aminao. Nefa za mahita hoe tena sahirana amin'ity resaka politika ity ianao. Eny tsy laviko izany fa ny tsy fantatrao kosa dia manome korazy foana ny fieritreretako hoe eny ianao na ny fisianao eo amiko. Asa aloha azoko lazaina anao no mikasika an'izany fa ny hoe hitondra soa anao sa mipalahelo anao ny fahafantarana an'izany. Afaka mandanjalanja an'izay ataoko manoloana an'izay filazanao izany eny ariko fa tadidinao moa le teniko farany taminao hoe mahafinaritra ianao. Eny tadidiko iny saingy nilaza taminao kosa hoe tsy mbola tokony ampy hahafahanao milaza zany amiko ny fotoana ny aonantsika. Tsy dia mifanalavitra anie izao sy ny tamin'iny za aloha ary ny tokony anontany anao. Apetrao ary fa vonina maly mifanontanianao ahy. Ny olona rehetra mpanao politika ve mety ho lany amin'ny toerana ilatsahany io raha ohatra ka tsy mbola manambady na efa manambady fa miaraka amin'ny olon-kafa? Fanontaniana misy fantitra noho ny mpanao gazety anie izany fanontanianao zany fa inona koa ny fandrika amin'izany? Raha avy dia valiako ary dia hoe mety ho lany izy raha ohatra ka mbola tsy manambady ka mahay mametraka ny tenany amin'ny fahamatorana. Fa ilay faharoa kosa aloha tsy ho valiako satria tsy mbola nandalovako. Tsy mbola manambady zany ianao raha izaniko? Mazava aminao. Fanontaniana manaraka ary? Eny tompoko. Mikasika an'ilay sosikevitra nangatahanao tamiko momba an'ireo olona miasa amin'ny hotely. Tadidiko iny. Inona ka izany no azo ikilasiana azy ireny raha ohatra ka eo amin'ny sehatry ny fanambadiana na eo amin'ny sehatry ny politika? Raha ny hevitro dia olona toy ny olona rehetra izy ireny afaka maneho ny safidiny tokony hanana ny zony fa tsy ho terena anaraka izay sitrapondreo mpampiasa azy. Ary raha eo amin'ny sehatry ny fitiavana? Raha izay indray kosa aloha dia toatra misy fomba fijerin'olona azy ireny hoe azo atao amin'izay fitiavana azy izy, azo vidiana vola, tsy dia misy lanjany loatra raha ny fitiavana no jerena izay no tiako tenenina. Dia ianao ilatsaka ho vidiana senateur io zany mitovy hevitra amin'izany fomba fijery izany ve ianao? Amiko kosa aloha rehefa olona dia tokony afaka maneho fitiavana sy maneho amin'izay fitiavana izay amin'izay olona tia. Zaho ary ny sosikevitra ho anao. Rehefa manao famelabelaran-kevitra amin'ny mpanao gazety indray ianao dia lazao mazava toy izao ilazanao amiko izao io hevitra io. Dia ho tsaroanao fa na tsy izy manontolo aza dia hiandany aminao ireny mpiasa atrano sy mpiasa amin'ny hotely ireny. Matetika mantsy dia tsy miala eo amin'ny hotely io izy ireo rehefa tsy miasa. Fa taiza aloha nahazoanao ny fanadihadiana io Tsy afeniko aminao fa raha vavan'ny mamako ny tompon'ilay hotely nivorianareo farany iny ary izany nasainy ny tantana azy. Izy kosa matetika no mandeha any ivelany dia isam-bolana vao miverina. Ay ve tsy napoziko izany. Io izany ilay asa nambaranao tamiko hoe hitany mamanareo? Ie, fa zaho rehefa tia velany no Rose ny fiantsoana fa rehefa any amin'ny hotely kosa dia Nicole. I Rose Nicole mantsy ny tena anarako Ka naninona tsy mba nahitanao mihitsy aho nefa
impiry izay no fa nivoroteny aminareo teny? Sarotra be satria misy ny azoko atao dia misy ihany koa ny tsy azoko atao e. Ary miezaka koa ary mba tsy dia ho hitan'ny client matetika satria hitanao ihany e. Eny ary mazava be izany mademoiselle. Ka hiverina amin'ilay fanontanianao tany aloha ary araka nefa fantatrao dia tsy mbola manambady nefa mananjanaka anankiray. Azonao ve ny tiako ambara? Azoko ka. Rosy fa inona izany no ilazanao fa tsy tokony asoany fa afantarako an'izany? Sarotra be ho an'ny olona toa anao izay hipetraka amin'ny toerana ambony ny ahafantaran'ny olona fa vehivavy efa niteraka iray tamin'olona no alainao ho vady, monsieur le sénateur. Tsy mendrika anao izany. Olazain'ny olona ianao fa manetry voninahitra. Zaho anena hitondra azy ary zaho ihany koa no ampafantatra azy. Ary tsotrika aminao Rosy fa alohan'ny fifidianana dia tsy maintsy ho fantatry ny olona hifidy izany zavatra resako aminao izany. Fa adosoana angany amin'ity olona toy izany e. Eny e, tsy adosoana saingy heverin'ny hafa fa fahafahambaraka. Na dia solona manao iny aza dia anakana anao amin'izany. Tsy anjarany izany e. Rosy miaino anao mahafinaritra ianao hoy ianao tamiko. Nefa dia sarotry ny miteny amin'izao fotoana izao fa ianao mihitsy no tena mahafinaritra. Hatrany amin'ny feonantsika voalohany ry mandravany nahatsapako fa mahafinaritra ianao. Tsy mba misorona na miolakolaka, mahitsy. Taratry ny fijerin'ny olona anao koa ireny amin'ny fampelezan-kevitra ataonao. Toy izy fa tsara. Fa tiako raha miaraka bebe kotsika sy ianao ary fanometanana. Hitako fa hiampy ny hery ato amiko raha manaiky ianao fa hiara-dia amiko. Ny tena tiako ny araka nefa voalazako taminao tsy miandry fijerena toetra izany. Vonina hiara-dia aminao raha hitanao fa tsy hanome fahafahambaraka anao. Tena marina be izany Rosy? Tsy mba mahay mandainga tompoko. Saingy asanao aloha e. Efa lavindray mandeha nefa ka tsy te hitrosina fanondrony amin'ny tany intsony. Tena efa mivalo sasany marina ny andro. Efa miandry izay alvinina keliko sy mama. Satroka raha aterinao fa ny orana koa ty efa ho aviko. Eny ary ho ateriko anao nefa inona aloha ny garanti fa marina izay voalazanao teo? Avy ary manatona fa omekoroka mamy be ianao. Saotra Rosy matokisa ianao fa tsy hampiova ninonino fiainako sy ny zavatra ho atrehako izany resak'olo izany. Manantena azy fa vao mainka hanampy azy ao fiarahantsika izao. Ny andrasako aminao sisa Rosy dia mba ionako amin'ilay zanakao lahatokana antsoina hoe Alvinina. Ampahafantariko azy avy aty ny fisianao dia ho hitako izay ho fietsiny. Mandroso ny fotoana fa andeha amin'izay sika ka. Solo ahoana izay ry mandrava? Zao ety misy bouquet de fleurs dia ateronseny amin'ny hôtely Tisia ity. Afaro izay mandray azy ao fa omena madame Nicole mpitantana ny hôtely izy ity. Dia tandremo fa misy valopy iso latsaka. Eny ary tompoko, izao ihany dia lasa. Iza hoe no tadiavinao izay Ramose? Mitady an'ny madame Nicole tompoko araka io anarana amin'ny valopy io. Ay, eny ary fa voaray ty taratasy ty dia matokisa ianao fa tsy maintsy tonga koa an'ity Saotra Ramose. Arak'ilay taratasy tamin'ny bouquet de fleurs nomenao iny sefo dia ahoana tompoko? Dia manasa izy hiaraka sakafo aminy ato amin'ny hôtelitsika ka hiveriko fa zava-dehibe amiko izany. Dia lazao Rosely ihany nandamina sy hanadio tsara ilay efitrano manokako fandraisako vahiny. Ataovy jaune vert ny décoration dia couvert ho an'olona efatra raha petraka ao satria mety miaraka amin'ny chauffeurany izy. Dia izaho sy ny assistantko no hiara-misakafo aminy. Raha tsy diso madama ohatran'izay ilay vahintsika ilay tovolahy hitanareo tamin'ny télé iny mihitsiny, ilay candidat sénateur Ay, mihaja be kosa ane iny Efa elana izy sefo nangataka fihaonana tamiko saingy tsy nazoto mihitsy satria hitanao ihany le prestige.
fotoana izao ionako aminy mino aho fa tafarainy ty sy maniny zany dia izao ry sefo mba say vo miakatra kely aty amiko ny mpanao masazy sy ny mpamboatra volo fa ilaiko haingany dia afaro ihany koa i volatiana hijery izay akanjo mety amiko satria manko mba mila manao metimety aho fa mbola tovilangy izy madama zany ka tandremo sao misy adininy sefo zay fa voaray izay madama ataoko tsisy very mihitsy izay na ny ray ary fa zao ry sefo aoka mba tsisy alala zao mihitsy mipiasa ato aza matahotra ianao ireo zirery ihany no tiako hiaraka mikarakaranao an'izany aza diny fa amin'ny 7 ora alina io sotra fa voaray madama dia mirary fampiazana ho anao ka fandiana ary tena tia mijanona amin'ny fiara tia mihitsy ilay olona andrasan'ny madama tsy manome tsiny azy aloha ary nanao fomba fanomana tena toy izao iziko hay olona mihaja be toy izao ty ramose ty fa ny mahagaga dia tena mbola tovolahy mihitsy izy zany mba inona reny mahatonga an'izao ny fitiavana koa moa tsy misy fetrany sady mitetika ny vola be ny madama angamba aloha amboamboarina tsara aloha ny fitafy sao dia manahoana ianao ramose salama tsara tompoko rôly fa tompoko sy fato amin'ny hôtely Laetitia dia inona no azoko ataonao izay za kosa no mandravy araka ilay bouquet de fleur nalefako taty aminareo ay ianao zany no vahiny andrasan'ny madama za tokoa noho izy ary mpiara-miasa amiko ty miaraka amiko ty tompoko andraso ary fa ilaza amin'ny hafa efa miandro ianao izy tompoko sefo efa tonga ve ny vahintsika ie za indrindra no andehanako aty aminao madama efa tonga ao tokoa izy ay ahoana kiry rindra tsy misy tomika izao fitafika izao metika izao fa za taitaitra indria inona no akanjo anaovany ao rôly fa tena mihaja zany madama sady natao an'ny fety takariva zany io ampandrotre ary izy dia avy dia asay voateriny rose ao ny couvert dia aza atao taraiky ny sakafo fa sao mbola maika izy première rencontre mantsy io dia tokony tsisy tomika mihitsy voaray madama ahoana volandrainao izy sefo tena efa sasamiandry ianao izy tompoko andao mandrosoanareo manahoana ianao madama bonjour manasanao hipetraka ary mandrava tompoko ary izy kosa no solo mpiara-miasa akaiky amiko izy ay dia faly mahalala anareo mirahalahy ary faly mandray anareo ihany koa izy kosa no rindra mpiara-miasa akaiky amiko sefo ahoana madama vonony ianao eny madama i rosy ahoana tompoko vonona ve ianao efa tena vonona tokoa sefo fa dia manahoana loatra re izao vahintsika ao izao dia andrandraina be toy izao mihaja sady tovolahy izy ao ka sao dia tsy mety kosa aloha izao fitafika izao sefo anala-baraka ny madama ane mety zao fa mandehana aloha teriny kovera sao misy miantso eo izy eny ary mandehana miadana ihany rosy fa aza taitaitra oay fa naninona ianao tena tsy fantatra aza taitaitra moa fa mandehana miadany mandehana aingana aloha dia soloa reto fa za iantso ny sécurité hanaly reto potipotika vilia reto aingana ianao tena loza marina i mandravy io ao io fa inona ary ny dikan'izao dia io izy ve zany le vahinona andrasan'ny madama ka nanaovany an'izao fiomanana rehetra izao tena tsy mazava amiko mihitsiny sa ve dia sanatria miaraka amin'ny madama izy tena tsy vitako ny ametraka an'ireto vilia reto ao marina ka andriamanitra inona rety fa inona ary ty mampijaridina ohatran'ny poto ty aingana ianao fa aza lefa lavitra amin'ny vilia vaky ny sainy sefo tena tsy vitako mihitsy ka marina tena tsy vitako aza alaina baraka rosy
Andiany ianao dia andao hiaraka isika sy ianao ary ametraka reto. Fa inona nefa no antony? Tena mbola tsy mahay mametraka servisy amin'ny vahiny toy ireo ako. Zao rehefa mahatsiaro tenao mangovotra ianao dia aza mijery ny client mihitsy. Eny ary. Aleo somary ataoko manarona ny tarehako ny satroko. Dia alefako aty aloha bebe kokoa ny sangako. Zay. Mety ve zao sefo sa sao dia tsy mety? Tena voamaika manome endrika anao ajereo angety izy. Fa ohatra tsy dia tazana loatra indray ny tarehinao tsy maninona ka. Ay, d'accord, vonona zany. Ie. Andao amin'izay ary. Dia izaho no arahana. Izao ny torohevitra tsotra. Zany mametraka fenao no manolotra. Mettez-vous à l'aise, monsieur le sénateur. Aza ela loatra moa sefo sao mbola maika ny zareo. Ohatry ny misy zavatra tsy dia mazava amiko madama. Ka isika nge mbola tsy niresaka akory mino fa rehefa tafaresaka tsara tsika dia mety hazava ihany zany. Aiza foana ary zareo? Raha tsy mahadiso tompoko, ianao ve zany madame Nicole? Ie, za mihitsy ka. Izaho no mitantana ity hotely ity. Ny marimarina koa mantsy dia anentoko izy ity. Ny marimarina koa mantsy dia anentoko izy ity. Izy mantsy tsy tamana eto Madagasikara tsony fa any ivelany ihany. Dia izaho no manao izay hampandeha azy ity. Inona daholo azy zany? Ka nisy bouquet de fleurs nalefako izay mantsy tompoko ka nanasako an'i Nicole mba hiara-misakafo amiko izao arivo izao nefa. Iny, ka voaraiko tokoa iny. Ary izay no nanaovako an'izao fanomanana toy izao. Ato amin'ny hoteliko ve dia ianao no anasa fa izaho mba nanomana. Io napetrako ety ve ilay bouquet sa tsy izy io ry monsieur Mandrava? Ie, izy tokoa io fa. Aza misalasala re ianao Angamba tena diso adresy mihitsy madame. Fa diso adresy ahoana moa? Ka ilay Nicole mpitantana an'ity hotely teny ino. Monsieur le sénateur, izaho izy. Titaronao nga fa tato aminay iny nanaovana ny fanomezana anareo tamin'ny herinandro. Tena ohatran'ny eny mazary loaka izany solo. Andao mihitsy aloha tsy lalàny nefa tsy mazava zao. Zay anie nefa nambarako anao Ramose. Aleo mihitsy aloha madame zay andeha tena tsy ianao mihitsy ilay Nicole mpanofotona taminay ka. Andao Ramose. Fa inona ry izany? Fa tena marina izany solo. Tena tsy fantatro ny ity. Fa avy ianao mihitsy aloha izay madame andeha. Miala tsindry ilay toko. Ino zareo fa nivoaka marina. Tena mody somary amafantanana eto aloha. Fa hono ary Ramose. Ahoana izay toko? Angaty tonga anao tamin'izay olana saiko nomena azy ilay bouquet de fleurs. Manala baraka ay amin'ny lehibeko ianao Ramose. Tena izy mihitsy anie tompoko nomeko azy. Ka tsy mihitsy ilay olona nomena fotoana isakafo miaraka aminay sady zahay no niomana anasa azy fa tsy izy mihitsy. Tena tsy mazava amiko indray zany. Andao aloha andeha fa mampizirapizana loaka izany solo. Tena tsy mazava amiko mihitsy zany. Fa tao lasa ry zareo sefo sa sao dia ilay fihetsiko namaky fitaovana teo ary no. Tsy misy ifandraisany mihitsy zany Rozy. Fa tairana mpiseho reny. Fa tsy tokony hiveriny indroa satria azadiny mihitsy fa ianao no tena atokisan'ny madama matoa nasain'ny karakara niaraka amiko tamin'ny ity androany ity. Fa ny tsy mazava amiko dia. Sefo Eny madama? Fa iza mariny ireny olona ireny? Ary iza ny nanome anao an'ity? Le olona niaraka tamin'ny teo iny toko. Ka manina izy no milaza fa tsy izao no nandrasa niara sakafo aminy. Tena mangala baraka sy manetry ny voninahitra mihitsy ianao sefo Ka iza ary no madame Nicole ato afa-tsy ianao. Mazava anie ny adresy madama fa ianao no madame Nicole mpitantana ny hotely Laetitia. Zahay vao mazava amiko. Za mihitsy ny nandefasiny an'iny bouquet de fleurs iny. Tena marina izany. Lozy te marina. Miverina fandroana izao sefo dia roako anao Ary dia efa mampitandrina sao misy amin'ireo mpiasa ireo manao sanga mahery toy izao fa sady tsy vitany hoe roako tato fa tsy maintsy tadraka ihany koa. Mazava? Ohatr'izay aloha madama.
andao mihitsy aloha anao aterina aka sasatra tsy amin'ny fitrilany ako madama. Ka tsy lasaka, inona no tiany atao? Rosy Ien madame. Ok, raha atao ilay décoration afaka mandeha miody indray rehefa eo. Ien to. Tena misy zavatra maizina amiko mihitsy Rosy a. Ahoana koa misy bouquet de fleurs ho diso adresy zany? Ay ve masika be toy ireny madama rehefa tezitra e? Satria moa ato aloha no asa dia mandefitra ianao na dia zavatra tsy nataonao azako. Na dia ireo mpiasa eo ambany fahefanao aza ve no manao fahadisoana toy ireny dia aza foana ny zavatra misy? 20 taona izay no niasako tato ary fony mbola velona ny vadiny no efa niasa tato a. Namana be izay roalahy ary izy mihitsy no niantoka ny fianarako 2 taona tany ivelany hitantana ireo asa rehetra ato. Maty izy saingy lasa hotrosa ho any fieritreretako ny soa nataony tamiko. Ka na dia misy matetika aza ny toy izao dia miaritra ary izany no ataoko anao hoe izaho fehezina tsara izay ampianariko anao. Tsy voizina hiasa amin'olona izany sika. Fa mandehana aloha fotoana iasanao dia afaka miala sasatra ianao sa handeha hody? Tsy maninona fa hijanona nampianao any io alina. Mampalahelo loatra ianao ko. Fa inona nefa nahatonga ny zareo lasa e? Tena tsy haiko fa inisika mbola tavela taty iny no izy nivoaka. Fa ny tsy fantatro dia ny hoe tsy izy hono ilay Nicole tokony hiara-misakafo aminy dia izay. Tena lozako marina. Dia ahoana raha sanatria ka tratra amin'izao a? Zaho koa tsy nanampo hoe anao zavatra toy izany mandrava. Sady malahelo azy any malahelo any madama ihany koa. Nefa malahelo any sefa. Dia inona izao no valiko amin'ny mandrava rehefa mihaona izahay? Aza dia variana mieritreritra loatra fa mandehana fotoana iasanao fa efa mahazatra any toy ireny. Rehefa feno koa ve moa ny kapoaka taoko tsy maintsy miala ihany any aoriana e. Abelao misy lesy loha ary solo atory fa tena ka mbola tsy nisakafo kosa ny ianao Ramsey? Tsy manino izany fa tsy te hihinana koa e. Mehoa fotsiny aloha ilay fanafody vititsika teo dia mandehany se mijery sakafo ansiana. Ary samijanona elany fotsiny e. Tsy mety izany Ramsey a. Ahoana no ndozako anao rehereto? Izay atao siary fa avirao aloha atory kely e. Jereo fa ohatrany mbola misy mofo dipaina sy fromage ao anaty frigotsika ao. Ramsey, i Rose ty miantso anao ty? Raha isao ary? Mademoiselle Rose? Fa... Izaho ty fa tsy mandrava e. Ay, manao ny solo. Fa aiza mandrava? Io matory io izy fa ohatrany tsy dia salama loatra. Fa naninona e? So dia reraka loatra kosa ary? Tsy dia izany mihitsy ka. Tena matory anga izy sa reraka be? Andraso ary aloha vetivety e. Ramsey a, mitady anao izy. Eto aty ary, manao ny Rose? Za salama tsara fa enao izany no naninona? Ohatrany tsy dia metimety loatra ny fahasalamako e. Nefa mbola hiarika zavatra goavana raha pitsy dia naleoko aloha somary mamonjy fatoriana kely. Nefa zaho ary afaka makaty ve solo dia ho any aminao a? Sao tsy mety izany Rose a. Dia ahoana no fiarahanao mamanao sy Alvin? Oay, marina izany. Nefa mampalahelo ahy ianao amin'izany salama izanyko. Sa sao dia fandehanako any kosa ary tsy mety aminao? Satrotra aza ho atenao Rose a. Fa raha ohatrany moa avelany aminareo dia azoko apakana soloany ianao. Ezaka andresy lahatra ny zareo fa asaivitsena ny solo eo amin'ilay insotrotsika lasopiny fotsiny. Ho teneniko ilay olona mipetraka ato ambadika anay mba hanatitra any. Zay a? Eny ary. Ahoana hoe Ramsey? Izao le solo a. Mandeha any si a. Dia hitan'ny moa ilay toerana fisakafoanana eo akaikin'ny polisy eo tsara lalana eo. Le eo anelanelan'ny caisse d'épargne sy ny polisy? Ie, io indrindra. Tsy na hoe fa ho avy aty hono izy e. Mety ve izany anefa e? Mandehana moa aloha izy fa tsy manino izany e. Eny ary tompoko. Dia izany no zava-niseho Rose. Mba mahakaka ihany izany a. Nefa dia tao amin'io telefona anyko eo. Fa misy olona mitoby anarana aminao ve izany ao? Anefa sa ahoana fa
tena mamparaka mihitsy any aho Eny, le fianakaviana anankiray to misy Nicola ihany ny anarany. Somary be fetika tsy an'izay izy. Ka olona toy izany mihitsy anie nandray atao ary izany reny izany no niaraka taminy. Tena marina izany. Inona ny tena marina? Efa misy zavatra tsy dia mazavazava ihany aho hatramin'ny ndraisan'ilay nenitoako atao mantsy somary mifiloana an'izay ao. Ka heveriko mety izany angamba. Nefa dia mampitanjona anao fa tokony hitanjona marina ianao. Tena misy zavatra tsy mazava ampy mihitsy ao. Tena marina. Fa avy aloha janonany izany fa efa vita aloha iny ny etiana ny rampitsilay izao no eritreretina. Dia mba hoviana aloha no afaka iona amin'ilay zanakao sa sao dia tsy hitako kokoa sarika. Aza misaina an'izany ianao ry mandrava. Tsy miasa ny farany herinandro dia amin'izay entiko izy. Eny ary. Dia amin'ny firy ianao no miditra amin'ny maraina? Amin'ny valo sady efa nitondra akanjo isoloako koa. Fa hono mba ahoana ho isolo amin'izao fiarahantsika izao? Sy dia mametraka olana loatra amin'izany izy fa ny tena tsy tiany dia ny hoe mety amin'ny hanakotan-doha aho ny fiarako aminao. Eny, somary hitako sy tazako amin'ny fihetsiny tokoa aloha izany. Nefa ry mandrava tsy dia tokony asiaka loatra izy amin'ny fifampikasoanao amin'olona. Aza adino ihany koa fa ny anarany antoko politika ilatsahanareo anie ka anarana azy toana ihany ary ny olona tsy hifidy antoko fa olona ka tsy maintsy andinika sy hijery anareo tsirairay avy ireo izy. Inona moa no hifidianany an'izay olona mpanambony tena sy miavinavina any? Izay mahay mifandray aminy ihany no safidiany. Ka jereo ihany izay... Izany aniana ataoko hoe mampitombo ny hevitry ny fisinao misaotra Rozy. Zava-dehibe amiko izao fanampiana ho azy izao indrindra ny ara-moraly. Marina mihitsy izay fa efa 10 alina sahady anie izao aleo atory amin'izay sika soa reraka ianao ko. Fa tsy misy fanafody tokony mbola hohaninao tsony moa? Sy misy tsony ka. Sady izaho anefa tsy dia manatsony Eo dia mandangy eo indray ianao. Nefa jereo ny masonao mbola mena be. Io masoko mena io Rozy vokatry ny areloko tamin'ny tsy nahitako anao tany amin'ny hotely. Mba tsy dia maninona akory Fa dia nalahelo ve? Izany tokoa ngamba no atao hoe rehefa tsy dia tany. Ka ianao kosa ny tokony mba niantso aho rehefa handeha tany nefa ny telefonako dia any aminao. Ka saika mba ataoko surprise aminao tsy nalisika moa. Okizay ary moa etsy ho safosafoka ianao dia mahita tory amin'izay. Hitanao tsy hoe tsy hitanao fotsiny amin'izao fa tena eto akaikinao mihitsy. Izany Eny ary. Rozy Eny tompoko. Tokony ho tsarovanao foana ilay resaka nataoko taminao fony sika niaona voalohany tato fa anisan'ireo mpiasa teny itokisany Madame Nicole ianao. Tsy adiniko ary fantatro koa izany sefa. Fa misy fihetsika na toetra tsy mety hitanao tamiko ve? Tena izay mihitsy no saika ho teneniko taminao satria tato ato ohatra mahatsikaritra toetra tsy dia voajanahary aminao izany Tsy azoko tompoko. Tsy azoko mihitsy fa ohatra ny tsy mety manatitra sakafo eny amin'ny table d'honneur izany ianao, lasa manana tratsy izany rehefa misy vahiny, ireny anao fanana tampoka ireny. Marina izany sefy nefa tsy fantatra anie izay mahatonga an'izany Ka izany anie no tena antony nanontaniako anao hoe fantatrao tsara ve ny asa ataonao ato. Izao vao mahita fa tsy vocation-nao mihitsy ny asa ato Diso izany fijerinao izany tompoko. Tena sitrako sady tiako. Mbola tsy nisy iray volana akory izay no nandraisanao ny asanao. Adinio tsara. Tsoriko aminao Rozy fa raha vao teo ampandraisana anao tamin'ny fiaonantsika voalohany dia hitako fa ohatrany tsy mendrika anao mihitsy ny asa ato. Na dia izao fijoronao izao fotsiny aza jereo angefa miavaka amin'ireo ankizy rehetra miasa ato ianao Sefo diso daholo izany fitsaranao azany. Mendrika ary tokony havita ny asa omena ato na tsara na ratsy izao asako izao dia tiako satria mba ahafahako mivelatra sy mahafantatra an'izay mbola tsy haiko sy tsy fantatro ihany koa. Raha anontany anao ary aho izao tamin'ny firy ianao no tonga ny teo maraina? Tamin'ny 9. Hitanao mandangy ianao. Tamin'ny 9 mahery aho no efa nijery anao sy nanontany ianao. Fa nandainga tamin'ny kely ihany na raha nilaza hoe efa tonga ianao nefa dia hitako ny nahatongavanao.
Eny e, marina izany sefa. Nefa matokisa ianao fa tsy hamerina izany intsony a. Ny fonana sy ny fangatahana tsy hamerina ne tsy maninona. Fa ekeko izany, fa mbola veriko aminao indray ity fanontaniana ity hoe vohozona hiasa ato mandrakizay ve ianao? Ary ho fehizin'olona foana? Ka ahoana no ahafahanao ifehy izay olona ho fehizinao any aoriana? Raha ianao izay maniry ho mpifehy aza ankehitriny tsy manaja sy tsy mahafehy ny ora idiranao miasa? Mazava amiko ny tiana ao ambara sefa. Matokisa ianao fa tsy hamerina an'izany fandroantsony a. Tsy tokony izany ho atahoranao Rozy, fa ny tenanao sy ny hoavinao. Atandremony amin'ny sisa dia mandeha ary dia masotoa miasa. Misaotra sefo a. Fahono a, inona ny etsony sefo andry? Tena tratra ny laingantsika e. Ahita ny nahatongavako teo. Marina izany satria toa efa nanontany ankizy tokoa izy a. Dia bedy ve ndry? Ny bedy tsy hoe bedy afa nahazo anatra. Firy aza ny ankizy miditra tara sy manao totoa ny asany ato ka manino ndry ireo ny voateny? Iveriko aky fa fitiavany ihany no tenenany a. Fahono aloha e, ino izany zavatra niseho omaly arivo izany? Ka na zaho koa aneky tsy nahafantatra an'izay mihitsy e. Fa nasaina nanomana couvert niaraka tamin'ny sefo a dia gaga rehefa andeha hanatra ny couvert fa mandrava ny hitako miresaka niaraka tamin'ny madama sy ny assistantiny teo. Ahoana tsara hoe? Izany e, izy no hitako tao niaraka tamin'ilay soferany. Dia tazany ve ndry? Ka izany anie no nampianderan'ny vilia tetỳ an-tanako e. Niondrika nandroaka aingana reo vilia vaky aminy sady niodina ny amboazy. Saika vaky ny rana fenina raha izany. Dia ahoana? Tsy fantatra sefo sy madama ve ny fihetsika indry? Mety nahatsikaritra ihany angamba ry zareo fa tsy te hiteny ateo mason'ireo client. Izany koa mantsy dia efa ahafantaran'ny olona ny toetran'ireny mpampiasa ireny. Tena grave be izany. Dia indray izany no nampivoaka azy tao? Ka ny tsy azo indry dia nandefa bouquet de fleurs ho ahy izy ary nanasa hiara hisakafo aminy. Ka indriny nasainy nefa i madama izany niandry azy. Ka izany mihitsy izao no tena lozako. Mbola tsy nambarako andriany ny tena anarako e. Jereo ity karatro ity dia vakio ny anarako. Hoe? Ary hoe Lysia Rose Nicole. Dia mety i Nicole io ve izany no nisoratany tamin'ilay bouquet? Izay indrindra. Satria mba tsy dia ahafantarany hoe miasa ato dia nolazaiko izy fa rehefa aty avelany dia misy miantso aho hoe Rose. Fa ny fiantsoana kosa any amin'ny hotely dia Nicole. Asa mba fantatry madama izany fa dia tsy haiko izay hafarantsika azy indry. Ka ny tena tsy nampoziko dia tia izy nandefa an'ilay bouquet de fleurs. Tandremo fa efa tena mitady hitsapandriana izy izany Rose. Tena tsy nampoziko. Nefa koa tsy afaka nakanady nitady aty. Ka efa nifampiresaka taminy ve izany ndry taoriny? Ie, niantso azy a. Mody tsy niseho fantatry n'inona mihitsy. Dia ilay soferany no nandray ny telefona. Tokony ho tamin'ny 6 alina latsaka. Omaly ihany io. Dia nilaza izy fa efa matory hono mandrava fa tsy dia en forme loatra. Nasaiko nomena azy ny telefona dia hitako fa tena tsy salama tokoa izy. Dia ahoana ozy indry? Tokony ho nody alina nefa toa lasa nalahelo azy a. Dia nilaza fa ho avy any aminy. Nasaiko nitsena an'ilay soferany teo amin'ilay hotely nihinanana lasopy teo Tsaralalàna. Raha azoko tsara ny fandehan'ny tantara dia tsy nody tany an-trano izany ndry any. Ie, niantso any mamanay fotsiny aho hoe misy client betsaka dia tsy afaka mody a. Aza mba miantso any madama ny mamandry amin'izany fa dia kio sisa ny raisina. Dia fantatro fa risika izany. Nefa inona ary ny tokony ataoko raha andriny teo amin'ny toerako? Na tsara azy koa tsy dia niinsista loatra mama. Dia natory tany aminy izany ndry? Ka izanyko. Ndry no malala ny toyany e. Tafita ny tipa. Atao vinaka ry mama no iaona amin'izany namamimamy izany a.
Efa mijery an'izay fotoana malalaka eo anantsika ry ary Alvina. Ka zany foana kosa ny amin'ny mamako. Zaho tsy miasa mama milahady dia raha miantso any mama izy dia miaraka mandehandeha miaraka aminy sika sena. Fa zany olona namamamy zany ve moa manao inona sa manao inona? Manao asa tena. Ainy Alvina ve aloha ny atao hoe manao asa tena? Ohatra ny asa atao mama ve? I mamy izao mandeha miasa dia isaky ny farany volana vao mahazo karama. Fa izy kosa arakaraka ny asa vitany no andraisany karama. Mety mandray karama anankiroa na anankitelo ve izy na mety mandray koa? Fa izy ndraiky misy ny azy tahatany mama. Raha vao tsy tonga miasa mama na tara dia bediny lehibeany. Fa izy tsy misy mibedy satria tsy misy lehibeany. Fa izy ihany ve no mibediny tenany mama? Mazava amin'lahy kosa mahay anie ty zanaky mamy ty. Dia hono ry mama. Namany mama tena namany mama ve aloha izany? Ohatran'ny kely namany lahy iny. Asa izy kely anie samy mbola kely sady samy lehilahy kely koa. Fa zany namany mama zany kosa ataoko toko sy vehivavy eo. Tapitra. Matory amin'izay ny zanaky mamy. Ka mbola tsy mety mikipy matory anie masoko sady mbola amin'ny filo izao mbola amin'ny 6 alina. Ka mama anie mbola hiditra miasa marainy ry Alvina. Hita fa tsy tia mama valiana mihitsy ny fanontaniako. Ary fa ho valiako io namany mamany Alvina io dia sady efa olon-dehibe toan'ny mama sady lehilahy. Afa-po fa mbola misy anankiray farany. Tena farany? Eny tena farany dia matory amin'izay sika. Miaino ary atompoko. Izy izao no tia mama. Zany namany mama zany ve sa dadan'ny Alvina? Tsy hain'ny mama kosa ny mamaly an'izany. Sarotra be ny fanontaniana petraky ny mpanao gazety. Inona zany ny mahasarotra an'izany? Mamaly anankiray amin'ireo fotsiny anie mama dia vita. Ka raha Alvina ary no anontaniako dia iza ny tian'ny Alvina? Saiko ny mamaly azy. Alvina koa tsy mahaiko. Ka mama kosa nefa nahita azy ireo fa i Alvina mbola sady tsy nahita an'izany dadan'izany tsy nahita ny namany mama ihany koa. Fa izao raha samy hitako daholo ireo dia haiko amin'izay mamaly amin'ny mama. Eny ary fa resin'ny Alvina ny mamy. Atory amin'izay sika satria sao dia matory any ampianarana any Alvina raha mipitsony sady tara fidirana eo koa mama dia bedy. Manisa telo ary mama dia miara-matory tsika dia ohatran'ny mama. Eny ary 1, 2, 3. Bonne nuit mama. Bonne nuit Alvina. Eliana. Ena? Misy zavatra tiako mba antaninanao kely vetivety Asa hitako ka mikasika ny Rosy zany zavatra tiany Sefo anontaniana zany. Miaino anao azy Sefo? Tato ato dia ohatran'ny mahatsikaritra fa ohatran'ny misy zavatra tazako manahira-tsaina ny Rosy iny mihitsy ohatran'ny mahamainy izany izy indraindray taitaitra matetika koa ny tara na indraindray mody aloha. Tsy afeniko anao fa efa nampiantso ahy Madame Nicole ary nilaza tamiko ny tokony hiovany toetrany. Ka mino aho fa mahalala bebe kokoa momba azy ianao Nefa mifanohitra amin'izany aza Sefo ny tazako sy tsapako aminy. Iny izy indray mandeha iny ihany no nisy fahatarana ary ny hoe taitaitra na zavatra fa tsy dia voamariko loatra tompoko. Eny ary tsy maninona raha tsy mahafantatra ianao fa teneny fotsiny izy mba somary hanova toetra kely fa mba malahelo ihany anie ianao raha sanatria ka tonga amin'ny fandroahana azy ny hotely Fa mety tonga amin'izany tokoa ve Sefo? Tsy afeniko aminao aloha ry Eliana fa mahafinaritra ana amin'ny fomba fiasany na ny toetra sarika ananany izay heveriko fa toetra tokony ananan'ny mpiasa toantsika. Nefa raha zavatra kely azo arovana ihany dia aleo arovana iziko. Eny ary fa hiezaka hiteny azy Sefo. Aoka nefa mba tsy dia atao fomba filaza masaka.
izay aky Rose ny resaka ny fanaovanay a. Za ary ny indrefa mitady hatsapa zavatra madamo. Mino aho fa mety ho vokatra n'ilay zavanseho indray ariviny angamba izao. Ka inona nefa ny fandraisany amin'izany fa ndry fotsiny mila mitandrina kely ato. Zany aneny efa saika tsy nanekeko azy fa ndry ihany na prisika. Tsy misy miverin-dalana izany eo. Ndry ve tsy mba hitsapa chance fa ho mpiasa trano toy izao foana e. Mila mitandriny fotsiny sika. Fa oviny izany izao nareo no manao fotoana? Milahadolakandro. Sady na izy na Alvina mantsy dia efa mba samy teo eo na oniko. Dia mba hoana tokoa aloha hoy ny bandikely petapetany iny. Ny taona ny akino kely fa raha izany fanontaniana napetran'izany aky tena saika tsy voavaliko mariny. Rose a? Oay, madama ary tia. Eo ndry aloha. Eny madama? Te anontany anao fotsiny aho hoe manana fandaharam-potoana ve ianao milahady? Fa ahoana madama? Saika ahoana re izany e? Ka raha manana ianao dia tsy maninona fa hiteny amin'ny Eliana ary aho e. Ny miaraka aminao mantsy no mba tiako. Nefa rehefa tsy afaka ianao tsy maninona. Miala tsiny indrindra re madama. Manaraka fa efa mba nanomana fotoana iarako amin'ny zanako mantsy ako. Fa efa elaela izay no tsy mba niaraka. Zany? Tsy olana izany aky fa azo atao hanimba ny programa andria. Fa tsy malahelo ve nefa madama? Tsy maninona ho ahy izany. Fa nisy fotoanako aman'olona fotsiny dia ianao no saika nentiko. Fa hiteny amin'ny Eliana raha mety izy dia izy no entiko e. Dia mbola mamerina fialan-tsiny re madama. Ka zao ary asavy mandeha any amin'ny biraoko izy vetivety a? Eny ary madama. Aiza foana na mamamy izany mbola tsy tonga e. Efa ho avy re izy fa miandry kely sika. Tara lava ohatran'izany ve izy ry mama rehefa manao fotoana nareo? Tonga aloha foana izy fa androany angamba vao nisy zavatra nahatara azy. Iny izy iny ka? Aiza izany ry mama? Hitanao iny fiara somary maintimainty iny? Ay, ary tsara be izany fiaran'izany ry mama. Avy dia hiditra ao aloha azy izao ry mama raha vao mijanona eo izy dia ampanenoko ny klaksonina. Mba nahita namana koa mama nahita an'ity olona ity a. Fa na izany aza tandremo fa mila manajo olona Alvina. Manahoana nareo mianaka? Miala tsiny fa somary tarakila aho e. Amin'ny manaraka raha mbola tara toy izao ianao na dia 2 minitra aza dia tsy avelako hifanao fotoana aminao intsony mamanay. Inona ny voa nolazaiko anao teo? Manana kanjo izany tenao izany ry Alvina. Ary toa fantatrao ny anarako. Satria efa nolazainy mamanao tamiko. Manahoana aloha i Alvina e? Zaho hitanao salama tsara izao fa reraka ny andro ianareoko. Tena miala tsiny rery mandrava fa izay ilay efa nambarako anao. Ka inona ary no sazomen'ny Alvina aloha e? Tamin'izao fahatarako izao. Sazomena anao? Ie, alefaso fa mihainao e. Tanterahanao izay lazaiko a. Alefaso fa tanterahako. Zaho ary a. Asavy mivoaka tato anaty fiaranao aloha io olona io dia izany miditra ao. Zany eo, fa mahay mitondra fiara angamba i Alvina e. Tsy mahay aho fa mba tia hampaneny klaksonina fotsiny. Eny ary, ao fa ho tanterahako izany. Dia afaka ny satroko rehefa avy eo a? Ie, afaka. Ka izao ary a, indira ianao ao dia miaraka mandeha vetivety ianareo. Mety? Ie, tena vao maika tiako azy izany. Ao ary midira avy ato e. Dia mba ento mandeha vetivety izy ersolo a. Tena miala tsiny indrindra re mandrava. Iny ary izy iny. Tsy nampoizinao akory hoe samba ny vao mifankahitinareo nefa dia reny ny fomba nandraisany anao? Hoe tsy dia manaja angamba izy e. Fa hitako hoe mazava-po ilay bandikely a. Eny e, za koa aloha matsapa an'izany. Ary tsapako fa tsy dia izay olona rehetra hitany dia ataony toereny avokoa fa ianao tena hafa ny nandraisany anao a. Angamba kosa efa nilazainao na no tantarainao tamin'ny matetika ny momba dia... Izany anie hoy ianao saika tsy voavaliko ny fanontaniana napetrany nikasika antsika. Vao maika mahajara zavatra izany e. Dia ahoana? Inona izany no azoko atao ho anareo mianaka? Afaka mandehandeha ny bypass eny tsika?
Tsy maninona ka, sady na somary taratara izay vao mody, tsy manafa efa mba laza tamin'ny mama ihany a, fa jerenao ange tsy olona maromaro reto ry Mandrava e. Ay zany e. Ireo olona makasary antsika ireo ka, ireo tranon'ireo mpanao gazety le... Tena marina zany. Andao aingana aloha iala tetsika fa tsy lasy ty. Ka vao mainka ane manendrika antsika ry zareo e. Mandiany aloha miala teto ary. Aloha zahay adikary fa manjary sotevenjareo miavinavina dia andraso ireo mizaritaina erio aho a. Ary aza ela moa e. Non. Miala tsiny fa tsy mahazo lalana kasary azy na nadiady azy nareo raha tsy mahazo lalana avy amiko. Miangavy nareo aho mba tsy hanao aterisetra. Mila vaovao ne zahay. Na mila na tsy mila vaovao nareo, miresaka aloha vao maka sary. Fa tsy zao rehetra zao alaina sary daholo. Ary mampitandrina anareo aho fa raha mahita artikla mivoaka amin'ireo gazetinareo ireo dia mifankahita sika. Fa izy ireny olona saika gafy andrimamy ireny solo. Mpanao gazety ireny ry Alvinina. Ireo mpamoaka vaovao amin'ny télé sy radio dia ireny taratasy vakian'olona ireny ve? Ary mahay mihitsy se ry izy mihitsy ireny. Tena tsy misaina tokory zareo ary nakaizo mamalay teo aloha e. Midira tao anaty fiara fa iry aloha izy zareo. Aza hitako azy ny sarintsika mifanoroka teo iny ry Mandrava, dia asa fotsiny. Na ho azo ny aza somary lavitra kosa ka so ihany na laki nahita ianao. Tena sarotra be ny miaraka aminareo mpanao politika ety an-dalana ety ka. Ny resaky ny mpanao gazety atahorana, ny vavan'ny olona ambenana. Izany anie no efa nilazako taminao fa tsy dia tsara ny rahantsika ety e. Fa isika ve nefa manao inana dia izany azy ho ianao e. Mandrava, izany tsy maninana dia hivoaka an-gazety e. Fenao no mampalahelo raha fihesika kely sy voahevitra ataoko kosa aloha no animbanao dia tsy mety izany. Tiako ary satroka ianao mba ho tody amin'io tanjona tratrarinao io. Andao ary ala tetsika sady efa ity manatinaty ihany koa izy voala. Midira tao farinareo ry mama dia andao sika hiala eto sao mbola miverina indray ireny olona ireny ka. Ndao ary indry ane ty zanako mamy ty e. Rehefa lehibe azy zao ka ekeny namany mamy io dia izaho no mpiaro azy ary raha vao misy toy ireny dia avy dia. Okey. Ampanenao ary aloha klaksonne. Enao? Tsara ka. Afaka amin'izay izany ny sazoko Alvina no? Ie, tena afaka. Tsy voasazy intsony ianao. Fa ity ary aloha misy zavatra nentiko an'ny Alvina. Oay, tena tsara be. Mandrava, zavatra lafo vidy be toy iny ve dia... Tsy mbola lafo noho izao fandraisany azy zao iny e. Telefaonina ngeza be. Hitan'ny Alvina nge jereo tsara. Sady misy film. Dia afaka anaovan'ny Alvina jeu koa ty. Dia tsy mikitikitika an'ilay jeun'olona ao ambadika intsony azy izany ry mama ô. Ie, fa adaina tsara so dia tsy mbaina. Mandeha makany aminay Alvina raha pitsatoandro dia misakafoany dia ampianarin'ny solony fanaovana azy. Mazoto Alvina? Raha velan'ny mamanay. Tena sarotra be izany ry Mandrava, marina e. Zao Rozy tokony hatoronao anay ny toeram-pianarana dia ho alainay ihany izy efa mirava dia avy eo ateriny. Marina tsy... Sa matahotra ve ianao songalanay Alvina? Io indray solo. Ka marina kosa anie izany Rozy Merany bebe tika dia mandeha any ary mama ka. Tsy miteny amin'ny an'izany fa bedy. Dia atao hoe ahoana izany? Atao hoe alain'ny mama misakafo any ampiasana ny mama. Eny ary dia alainy soloany izany Okey, alako ilahy. Hitan'ny mama, valiko amin'izay ilay fanontanian'ny mama alina. Ilay tsy haiko iny. Matiko ianao raha miteniteny foana eo Asa be desina kosa izy. Lazao ry Alvina. Ozy mantsy ato tamin'ny mama hoe
Izany tia mama zany, dadany Alvina ve sa zany namamamy zany? Ie, de ahoana hono? De hoy izy hoe tsy haiko ny mamaly azy. De hoy indray izy hoe ray Alvina ary de izany tia ny Alvina. De namaly koa za hoe tsy haiko satria samy mbola tsy nisy hitako. Tena fabaraka ny tia Alvina tia marina. Eny ary de toy izy mifanarovanse Alvina. De zao satria efa hitako ianao namamamy, na de nahasazy azy ianao de nitanterahanao aloha ny sazinao. Ary jereo fa mbola nomenao kilalao tsara be koa i Alvina. Sady tsotra ianao no afaka misangy amin'ny Alvina. De iteny amin'ny mama hoe raha tsy mahavita toy izao ry mama zany lazay mama fa dadany Alvina zany, de tsy tiako. Fa izy ny tiako, tia namany mama ty zany ny tiako e. Raha vao Alvina. Sady matoa ane mama miresaka azy foana amin'ireny sika sy mama alohany atoa reny, de tia ny mama koa ne izy sa tsy zany ry mama? Tena menatra nareo roalahy marina. Le Alvina kaiky tia mangala baraka ny mama. Ka sa mama ary ve zany milaza fa tsy tia mama izy io? Eny anaka, matoa sika miaraka aminy de sady tiaka Alvina keliko no tia mama koa izy io. Tsy masika sady tsy mitezitra ny mama ve anefa Alvina? Hitako fa malahelo azy mama rehefa tsy mahita azy. Za koa zao rehefa tsy mianatra de ho any amin'ny zareo, de any aho miandry amin'ny mama. Tena tsy nisy mpiky izay nambaranao tamiko mikasika ny tia Alvina kely ty Rozy de izy mihitsy izay rainy ka namela irery azy taminao sady nanary azy. Azonao an-tsaina ve fa tsy ny foko irery ihany ny babonao ry mandrava fa ny fonjanako ihany koa? Tsapako izany ravako. Matokisa nefa ianareo mianaka fa izaho ho arinareo, ianareo tompoko. Eny fanindriana daholo izany ny tsika fa Andriamanitra ny mahalala an'izay atao. Ny tena ivavahako dia mba tsy ho zahay mianaka ihany no babonao fa ireo rehetra mahatsapa fa azo anteherana sitokisana ianao. Sefo ahoana izay madame? Mba alefaso kely aty amiko ange Rozy? Eny ary madame. Ono ary Eliane? Ahoana Sefo? Nakaizy Rozy fa misy ilainy madame azy, fa angamo tsy niasa alina izy no tsy hitako amin'ny efitranony. Natoro-maraina tao ihany izy Sefo fa mbola nisy dia kely nalehany vetivety. Ka efa milaza aminareo kosa ne fa raha misy dia ataonareo toy izany dia tokony milaza amiko ianareo. Ka tsy dia ho elana izy Sefo e, efa ho avy izy angamba izay. Miandry azy ary fa tiany eo izy raha vao tonga. Eny tompoko. Aleo aloha lasa tsara ny Sefo dia antsoko ainga ny kaly iny saotra hatreo ny afenina. Izay fa lasa. Aleo antsoko amin'izay. Allo? Fa mbola aiza foana dry e? Efa miresaka tao amin'ny Fleurisy ato Ka miakarangana aty fa ilainy madama hono. Avy dia mijirany amin'ny efitrano ndry fa ho avy any azy ao. Ary tena misy zavatra feno reto ankizy reto amiko mihitsy Mahazavy izao ny izao fa izao vao tonga Rozy. Aleo avy dia za mihitsy niditra mialoha ao aho miandry azy. Fa ahoana ky? Mitady andry hono madama. Dia nitady andry teo ihany koa Sefo. Andao aloha any amin'ny efitrano ndry dia ihany miresaka. Fa efa ela be angano ny tadiavany ahy teo? Vao lasa izy dia iny any Antsoandry iny ka. Dia ahoana hoy indry? Nolazaiko fa mbola lasa nisy dia nataondry kely vetivety any ivelany any. Tsara izany. Aiza ry aloha ny akanjo fanaovako isoloko aingana fa sotra hatreto hoe izao aho vao misolo. Za koa tena variana ny resaka tamin'ny kiala ratsy ireo tao an-dakozia taoko. Fa izao nanome vola izy mba ho tambiny fanampianareo ahy dia tiany indry 50,000 iny Efa nomeko izy 3 miravavy. Milay kosa izany ko. Izao vao fa misy olona miaraka amin'ny Rozy izany dia miray hevitra amin'ny daholo ny ankizy ary manafina ihany koa. Efa somary namamaina ihany izany tatoato. Aleo aloha rahako moramora eny hahalalako hoe izy ilay olona
Ary tena mafivava mihitsy reto ankizy reto a. Ndao amin'izay fa sotratra etsika. Aza manao tara-pitsony moa manaraka fa traingo eo nesika e. Sady izy nilaza tamiko fa hidina kely an'Ambositra hono raha-pitso. Aleo ary avy dia ho any amin'ny sefo. Eny e, mandeha anary. Mitady ahoana ianao sefo? Mipetraha mihitsy aloha anao fa resaka kely indray sika. Eny ary sefo. Tsy hamerina ilay fanontaniana napetrako taminao taloha intsony amin'ity ianao ohatrany somary miovaova ity a. Ka efa mba niezaka ihany anie sefo e. Sa ve mbola... Antsio maraina izao dia nitady anao madama. Nefa tsy teo anao sa tsy marina izany? Teo ihany sefo fa mbola nisy dia kely nataoko. Efa nilaza izany tamiko tokoa Eliana saingy sa milaza amiko ve izany ianao fa marina izany? Eny sefo, marina izany fa tsy misy laingako. Ny mampalahelo aminao Rozy a, dia izaho tokony hanampy anao sy aro anao indray ity no hanafenanao. Maninona kay no manao an'izany amiko? Sefo a, tsy misy zavatra feniko aminao izany, tena marina e. Indray ary fa tsy hanery anao a, nefa tsarovo fa amin'ny fotoana farany amin'izay hahatratrarana anao. Raha marina ny ahiako dia tsy maintsy antso sy ilan'ny fanampiako ihany ianao. Dia ino anao valiko anao amin'izany? Matokisa ianao sefo fa marina daholo izay voalazako taminao teo. Eny ary, tsy maninona fa mandehana aloha fa ilain'ny madama ianao. Eny ary sefo. Tena mampalahelo ahy ity zazavavy ity. Inona reny dia mahatonga azy tsy ilazany marina amiko e? Mbola ho hita eo ihany ny toyiny. Fa ny azoko antoka aloha dia ny fisian'ny olona miaraka aminy. Ary mahafantatra izany daholo ireo ankizy ato matoa nisy izany volany menandry zareo izany. Alo, manahoana mandrava? Manahoana Rose? Efa ny an-trano anga ianao? Ie, eto ambony fandriana mampianatra ny Alvin. Ka tsy mandrebireby anareo mianaka ve raha mba miresaka kely tsika e? Tsy maninona ka. Fa izy izany ry mama. Tonton. Ka za koa mba te resaka aminy. Fa izy izany mitabataba izany e. Ka i Alvin koa nene te resaka aminao e. Omeo vetivety ary aloha izy e. Allô, manao tonton? Bonjour mon grand, ino ny vaovao sy? Mianatra eto izay sy mama dia masika be izy fa tsy mahay hono za dia tsy mahazo makany amin'ny tonton tsony. Ay, mianara tsara ary aloha e. Dia rehefa malalaka asaiko tena isondray dia mandeha makaty an-trano a. Za nge tonton mahay be e. Ny moyenne-ko zao 15/20. Bravo i Alvin, mahay kosa izany kaikio. Izany mantsy anie, tsy tiako mihitsy ny mamy io mbola lazainy fa hoe tsy mahay hono za. Ay, ataova ambolimbolo kokoa dia omeko zavatra tsara be indray manaraka e. Ie, fa maninona kany tsy raha-pitso amin'ny makany. Mbola misy asa maika tontonton dia tsy afaka makaty aloha i Alvin e. Eny ary, io ary mama. Ve resaka? Zao Rozy a, iainga raha-pitso any Ambotra aloha izay dia sabotsy mivelona. Araka efa nilazako anao a. Tsy ela be ve izany? Ka hitanao ihany fa amin'io fidinako an'io zao no ananganana ny comité de soutien. Moa amin'io ihany koa no anaovana ny fanambarana ny fomba ofisialy ny filatsahako e. Eny ary, dia mitondra mbavaka anao izay mianaka. Fa misy vola ho alefako amin'ny 1 vola ho argent de poste nareo mianaka any. Dia masotoa miasa a. Misotra betsaka, dia tonga avasoa ianao. Mba mifiapetso ihany moa na dia izany azy. Eny ary, izay ary fa mandra-piaona nareo mianaka. Veloma amin'ny Alvininao e. Izany io ny veloma lahy. Merci tonton, de bonne nuit. Merci de bonne nuit ihany koa nareo mianaka. Mandra-piaona misolo dia tsara mandry ihany koa ianao. Fa hono ary mama? Avy indray ianao izay a. Fa maninona kany tsy mahazo matory aty amintsika tonton e. Bediny taty izy dia tsy mbola mahazo matory aty amintsika fa amin'ny manaraka dia tsika mandeha any aminy. Sady mahafinaritra be ny any amin'ny zareo ry mama e. Dia raha any ve sika no mipetraka dia tamana any lahy? Tena tamana ako. Satroko aza mandeha any amin'ny zareo foana. Fa betsaka olona miditra amin'ny zareo dia miresaka izany hoe politika izany hono. Ka izany aneno asany mpanao politika izy? Ay ve. Aleo matory amin'izay fa raha-pitso indray ka. Mandeha any ara-pirinina ka dia vonoa ny jiro. Dia mifoha maraina ny zanako so tara. Bonne nuit ary mama e. Bonne nuit koa Alvin.
Rakizy avinga ianareo e? Fa inona no hitan'ny Sefony miantso? Eno a? Vakio nge ty e? Ahoe amakiko azy? Amin'izao akatoky ny fifidianana izao dia samy manao ezaka araka an'izay fomba fantany fa ahalany azy ireo kandidata tsirairay avy. Ao ny manao ny famiriana mpanao gazety, ao ny manao fionana ara-panatanjahantena, ao ihany koa ny mikarakara fiaraha-misakafo. Fa ny kandidata sasany kosa ohatra mandrava dia ny miresaka amin'ireo olon-tsotra eny an-dalana no nataony. Anisan'ireo andriambavilanitra Antananarivo. Niezaka nanantona resaka taminy izahay nefa tsy nahazo azy satria dia niara-nandositra anay izy ilay zazavavy anankiray izay niresaka taminy tetsy amin'ny zaridainan'ny komuna. Fotoana fotaoriana io nantsirandry zareo ny mpanao gazety io anefa dia tonga ny mpiara-masy aminy sady mpiambina azy ihany koa. Nandrahoana anay miaraka amina zazakely tokony 12 taona tao anaty fiara. Izay vao marina fa zanaka an'ilay zazavavy niresaka taminy. Izany ve no olona hovidiana senateur? Mendrika antsika ve izany? Ohatray, fa naniny aovinjeo Relianina fa torany Rozy. Rozy a? Malaky ianao tonga dia fananina indray re izy ty sefo e? Ao aloha ampandrio etsy ambony fandriana etsy izy. Angany ianao dia akatony ny varavarana sao mandalo madama. Io fa mahatsiaro tena kely izy. Rozy a? Rozy, fa maninona ianao? Fa naninona teo sefo? Makaina tsara aloha ianao fa mbola reraka be. Tsy maninona tsony ka aiza ilay gazety teo? Tikia, tena Rozy tsy mandrava mihitsy ty voalaza ato anaty gazety ty. Matoa manaitra azy io lahatsoratra io. Mino aho fa tena tia tovolahy ty mihitsy ny miaraka amin'ny Rozy a. Isaky ny mahita na maheno resaka mitiasitra azy mantsy izy dia misy foana ny fisehon-javatra toy izao. Na inona iseho dia tsy maintsy resaka aminy aho rehefa avy eo. Nanahoana ianao izay Rozy? Efa mba azoazo? Eny sefo, efa tsy dia manatsony aho. Elianina, raha tsy adisy dia avelao mba hiresaka manokana aminy aloha. Eny ary tompoko. Zahay ary fa tena sirika na fenina. Lasa kia aloha Rozy a, rehefa avy eo indray mihaona. Misaotra kia. Miainanao ary asefo. Izao Rozy a, ny resaka fanaovako aminao eto tsy sanatria hoe enquête-na zavatra hafa. Fa matoa mangataka resaka aminao manokana dia averiko aminao indray fa fitiavako anao zany. Ary tsy mba tsapanao ve fa mipetraka ho tondrainao mihitsy hatramin'izay niarantsika niasa tato izay? Tsampako izany sefo. Nefa dia maninona no manafinamiko ianao? Izao Rozy a, tsy mbola ny saina ny animbanao amin'ity asanao ity mihitsy na dia iray segondra monja aza, fa ianao no mieritreritra zavatra hafa amiko. Diso izany tompoko. Tena niraisiko sahala amin'iraiko izay efa tsy nananako tsony ianao. Dia sahanao ve no manafin-javatra amin'irainao? Maninona ianao no tomany? Satria mahatsapy ianao fa marina no lazaiko taminao. Miangavy ianao azana fenana. Keriko daholo eny resaka reo Relianina teo e. Na izy ny antso anao tamin'ny telefona, ireny sika sy anao nasaina manokana hikarakara sakafo ilay tovolahy latsaka senateur ireny, ka nahatonga anao hamaky fitaovana. Ianao safotra raha vao nahita an'ilay tovolahy tao amin'ny tele. Ary profarany tsy azonao lavina dia io gazety vao nivakiantsika teo io. Maninona no isaky ny misy resaka mitiasitra io tovolahy io no misy zavatra mahazo anao koa? Tokony tsotramiko ianao fa raiki-pity aminy na mifankaty aminy mihitsy aza. Asa na hamaly azy ianao na tsy Rozy? Miandry sy miaino anao a? Sefo, fantatro fa marina daholo izay voalazanao rehetra teo, nefa tsy nilaza. Na ny marina kokoa dia nanafina an'izany taminao aho. Satria fantatro fa ny fitsipifehezana atao amin'ny hotely dia tsy ahafahako manao an'izany. Diso aho tompoko. Ny tia olona azo lazaina fa klientsika.
nefa tsoroko aminao fa tsy taty no nifankahita izahay fa efa tany velana. Manaiky izany ianao fitovolahy iny miaraka aminao? Manaiky ahy tompoko, nefa araka an'izay voalazako taminao teo izay no marina. Izany hoe raha azoko tsara dia ianao no nanao fotoana tamin'ilay indray hariva iny fa tsy madama mihitsy a? Lazao amiko ny marina Rozy. Tsy nanao fotoana taminy ase fa nisandoka ny anaran'ny madama ianao mba hahafahanao mahazo azy misakafo aty? Dio izany tompoko, tsy marina izany, fa tsy nampoziko mihitsy ny fisian'ilay zavatra iny. Rozy aneno anaranao e, nefa madame Licole no nisoratra tamin'ilay bouquet de fleurs. Izany ve tsy lainga miompapa raha Rozy? Izay ny marina sefa, tsy misy lainga izany na dia iray aza. Izao Rozy a, omeko 2 andro ianao hanamarinanao izany rehetra izany amiko. Tsoriko aminao fa manomboka miayay anao madama ary hampiakatra anao eo amin'ny flankevy mpifehezana na ny conseil de discipline, ary aza iverinao fetra farany izany teniko aminao izany. Fiandaniako aminao aza, ary raha voaporofinao ireo rehetra voalazanao ireo dia vonina hiaro anao enatrehan'ny madama. Raha tsy izany kosa dia malahelo ana dia nisaraka aminao satria izay iray na aho na ianao no tsy maintsy voaroaka hiala ato. Ka anjaranao no mandinika Rozy. Maneno ny telefônina mama. Tonton ty miantso amin'ny mamy ty. Allô? Manao ny tonton? Mon grand, salut toi. Mitomany mamanay. Fa maninona hono mitomany izy Arvininy? Tsy haiko fa avy any ampiasana any izy dia angamba bediny tsy haiko. Omeo ahy ary aloha izy e. Eny ary, tia mama. Dia fa fao tsara aloha ny ranomason'ny mama. Ao fa fako amin'ity misarako ty. Zay. Allô? Manahoana Rozy? Fa maninona ianao? Manahoana ianao? Tsy misy sinona izany fa ialviana koa no be filaza aminao eo. Tsy toy ny feonao mahazaza tokoa anie izany feonao izany. Lasa ho amiko fa misy sinona e. Efa tonga any Ambositra nga ianao? Somary mbola nitanana toteo tsirapetsy fa mbola nisy asa kely nataoko e. Rozy a. Mihaino anao a? Fa nisy olana be tany ampiasananao tany sa ahoana? Tsy hoe misy olana fa tara tamin'ny maraina le avy any aminao iny dia somary voateny. Dia misy olana amin'ny asa ve? Tsy misy ka. Ohatra lasa malaina anareo mianaka izany aho a. Tsy maninona re izay fa aza mieritreritra ianao e. Ataovy tsara ny asa. Omeo ahy ary aloha Alvinina e. Tonton? Tambatambazina tsara mamy Alvinina. Dia safosafoana izy atory dia bonne nuit Alvinina. Bonne nuit koa tonton. Zay ary fa bonne nuit ianao. Dia matory amin'izay ary moa e. Lasa mampalahelo ilay zaza. Tsara mandry ary. Ohatran'ny malaheloelo anie ianao izany Ramose. Tena misy zavatra feno Rozy amiko mihitsy ilay tsisolo a. Mety voateny tamin'ilay fahatarano maly iny angamba? Tsy haiko fa tsy mety milaza ny marina izy. Mino fa mety ho izay mihitsy angamba na nisy olana indray teo amin'izy ny reniny. Moramora ihany se miditra amin'ity tanàna ny chance ity a. Ary ohatran'ny be olona anie eto izany e. Ka tafiditra amin'ny komina ny Laka izy ity ary anisan'ireo fokontany beponina indrindra ato amin'ity komina ity. Janony kely aloha aloha e. Ao ary. Manahoana ianareo? Manahoana tompoko. Fa misy inona eto no maromaro olona be toy izao e? Misy mariazy aho dia izany no mahabe olona toy izao ka. Mbola miankina amin'ny diosezina Ambositra moa ny fiangonana eto aminareo? Eny tompoko. Fiangonana katolika izany ity a? Misy tokantrano 5 zareo no natao mariazy androany. Zany a? Dia mopera firy manao an'izany mariazy be tabe izany? Mopera directeur ihany ka. Dia ohatrinona izany izao ny mofo gasy misy kafe ve? 20 mofo Ramose dia 200 ny kafe. Mahery ny kafe a? Tena mahery be io Ramose. Ao ary ome mofo gasy anankiroa aloha dia asiana kafe anankiray e. Ary tongotangorona be ho aho izy eto aminareo sa inona no mety ho antony izao? Maheno feonao izy dia te hitanao. Tsy anao ve moa le mpanao tantara sy mpiteny ao amin'ilay radio iny? Ay moa, mety mitovy angamba fa tsy zaho iny ka.
mety ilay rahalahako miasa amin'ilay radio feo manenga amiko izany ilay milalao an'ilay tantara hoe fandrava Zahay mihitsiny malaza be aty aminay nge ny tantara eny Ramse. Dia maheno ny feonao ry zareo dia izay mahatonga azy mitangorona eo. eny mifanakaiky ihany moa ny anarana hoe mandrava sy fandrava ka tsy dia maninona angamba raha ohatra mety etin'izay izy ko Sany io fa tsy Ramse ve izany ilay hitanay tamin'ny gazety sy heninay tamin'ny radio hoe hilatsaka ho fidiana? za tokoa iny fa mbola tsy afaka miresaka betsaka aloha tsika izao mba mbola tsy fotoanany avy ary aloha hinana mofo gasy daholo io dia mba omeo mofo gasy enimpolo ary dia hozarana amin'ireo ankizy ireo midina tany aloha le tsirisolo hinana mofo ho avy Ramse ataovy mofo gasy koa dia asio kafe iray ary mahafinaritra ny ety aminareo izany Ka mba efa miakatra kosa nge vokatra Ramse dia mba miara-paly amin'ny zareo mpanao mariazy izay. Tsara izany ka. Eny ary fa dia ametraka ny veloma mandra-peona aloha amin'ny manaraka indray izay miaona Dia misaotra betsaka ny Ramse mandrava dia tonga avasoa amin'ny tanjona iriny eny ary fa raha vao tonga ny fotoana dia tsy adino koa ny mitsidika voalohany anareo ity kianja veloma Ramse ahoana solo vakio anety amin'ny gazety ity ahoary hoe fa oviana no voan'ity gazety ity le tsirisolo tena ny ampitson'ilay sika niaraka tamin'izy mianaka ity Ramse marina izany ary izao voazoko nampitomany any Rozy mety nahita nyity tany ampiasana tokoa ngambana izy kanefa ve dia isy hamarika fa izy mianaka io ka na tsy izy mianaka azy anefa na ny fahitan'ny fanaratsiana eo anatin'ny gazety fotsiny dia efa ampiarapalahelo azy tsaroko mantsy ilay teniny tamiko hoe zakako ary tsy tiako raha ny avy amiko no entina antotoana sy hanaratsiana anao nefa dia io izy fa mivoaka solo tena mba tsy mety kosa izao Ramse ny aza adino sery solo tous les moyens dia miezaka ny adverseranao hanamotsana anao sy handraraka anao arak'izay azony ataony eny fa na dia ny fiainanao manokana aza dia mety hidiran-dralahy mihitsy dia ahoana ity ka tsy azontsika sakana intsony ity satria efa voasoratra miezaka mandravona izay mbola ho avy ny tsy maintsy ataontsika za aloha teny aminao ihany hoe nefa mety tsy ho sitraka ao izany maninona raha janona mihitsy aloha ny fiarahana amin'ity Rozy ity efa nivakiany zalahy io ka raha ny miemotra amin'io tsika dia vao mainka ho heverin-dralahy fa matahotra azy aza taito sery solo fa tsy mbola mpahafiry mafy efaneretantsika io matoka ise dia lasa resabe teto ambositra mihitsy ilay lahatsoratra ny gazety jilaam-boto ny sasany manety voninahitra ho ny hafa dia samy manana an'izay filazany ny olona hafaliana moa izany ho an'ireo mpifaninana taminy tsy vitsy koa nefa ny nakaherany mandrava ka nandefa SMS ho azy tamin'ny telefônina sy niderasy tamin'izy niditra tamin'ny radio tsy miankina iray tao ambositra betsaka no nitsikera azy tamin'izany tsy niahatra nefa izy fa nambarany fotsiny hoe tovolahy mbola tsy manambady izy ka atsomy ve ny mity mandritry ny fotoana anomanana ny fahampielezan-kevitra ny antsoan'ny Rozy izy talohan'ny nidirany nanao famelabelara-kevitra tao amin'ilay radio tsy nanana avaly Rozy fa ny ranomaso ny sisa eny tao anaty antso telefônina tamin'ny feo malefaka voton-dranomaso hoe ny tompo anehombanao say ary tsy niemotra tamin'izay efa nokendrena nefa mandrava tozary ery lehibe ho azy indray aza io afatra fohina lefan'ny olontiany io tsy maintsy miaro ny voninahitro sy ny fitiavan'ny Rozy ahy ary solo zaho ariny ary izy toko dia nitodidona monjy any Antananarivo indray izay rehefa ny ampitsony io tonga ireo namany mandrava nao ny tomba ny fampelezan-keviny ny karakara alim-pandizana miavaka teny amin'ny hôtely Paon d'Or ny antoko misy anay mba tsy hampidina ny voninahitra mandrava satria nitondra namana navady daholo ireo kandida namany sady fanomezana tsodrano azy ireo alohan'ny hiatrena ny fampelezan-kevitra io dia nihera tamiko izy raha mety nitondrany an'i Rozy amin'io alim-pandizana miavaka io solo marina rehefa fa mbola tsy vadiko Rozy nefa olo tiako izy efa niaritra ny mafy tamiko ary niaretako ny mafy ihany koa mihera amin'ny raha mety azoko entina amin'ny fotoana io ve izy
Eny marina izany Ramose, nefa ny voninahitra ho ndray andro, baraka ndray andro. Matahatra ve sy fa sao tsy ahay andry izy na tsy araka ny fitafy amin'ny hoan'io antsy izany mihitsy ka. Efa izy no nahatonga ireny zava-nisy ireny dia mbola hisy hafa indray ve? Ka araka ny hevitra sy ve izany dia ho ajanona izy fa hividy voninkazo ny alina, satria fantatsy tsara fa tsy misy akoatra ny raha ny amiko. Dia ahoana koa raha ohatra ka takatra ireo mpanao gazety nefa vehivavy hafa indray no netiko teny, izay mbola tsira amin'izay mety ho toetrany farany. Raha fantatry roso fa namonjy io alim-pandizana io ka nisy olona mpanaraka tamiko dia ahoana no mety anjo azy izy? Dia tsy haiko intsony indray ny amin'izay Ramose. Izany ve sisa ilay antony hoe solom-panolo-tsaina ahy na antolo-kevitra nefa mbola olana anankiray no atentsika, dia hay izany raha sitraka ka tsika no lanjo. Eny sarotra ny safidinao Ramose. Fa tena tsitrak'izay izany raha ohatra ka roso ny sampitiako entiny eny. Ka tsy tiako ny ampilavanao fanondrony Ramose. Marina ny anse ary tsy laviko solo, satria fitiavan'izay ahy izany. Nefa izao ny fanontaniako amin'isiary, maninona kay ny olona raha tafotoana ka saika ny anjera no mitodika sy mijery ny tany nahatafotoana azy io, izay saika nampianjera azy? Dia hatson'ireo taolo razantsika ihany koa ary ve izany no hoe ny tanin'ny alavoana hono no tsy maintsy jerenana? Raha heverina fa i Rozy sy ny fitiavako azy no nalako ahy dia tiako raha izy ihany koa ny herenako Solo. Ramose, manaky anao ary marina ny voalazanao rehetra. Matokisa ianao fa anampy anao hatramin'ny farany aho. Izany anie mba hiriko ansery Solo aza manaky ho resin'ny olana izany. Raha misy olana na fahavalo mitady hanapika anse dia atreo avy eo anoloana izy fa aza misirana. Resy raha vao mandosika. Ahoana tsara hoe ki mampalahelo aky izy nefa tsy hitako izay atao, tena matahotra. Ka efa nazava tamin'ny sefy daholo ny zavatra rehetra, ka iny indray no mbola atahorandry. Efa nilaza ary izy fa anampy andry raha misy ny landry azy na fotoana ivoandry. Ka tsy zanany fa inona nefa maninona ka raha lazaina dia hita eo izay atao? Tena sarotra be, tena sarotra. Rozy raha mbola raisindry ohatry ny ray tampo amindry ihany dia lazao fa vonona ny anampy andry. Ty ary vakio. Fa inona nefa ty fanasana monjy alim-pandizana. Enta ty ary hoe ka inona mampatahotra andry amin'ity? Aiza indray no ahita fotoana sarobidy ohatr'izany? Ka tsy vitako marina na ny akanjo entina amin'izany, ny volo, ny fikarakarana ny vatako rehetra. Alim-pandizana mihaja be aneky io fa tsy balingolava akory. Fa raha mahita hevitra nampinandry amin'izany voalazandry izany ve nefa izay dia vonona monjy an'ondry? Ny asa adinondry fa raha tsy maintsy hitondra namana daholo ireo namany, nefa indry tsy handeha dia tsy maintsy hitady hafa hiaraka aminy izy, dia ahoana? Ahoana nefa no avy tadika an'izany? Izao Rozy hiresaka amin'ny Florisy Boty isika dia tenenina koa vola tianao amin'ny coiffure. Izy namboatra ny volondry sy anao ny makiazy rehetra. Dia tenenina koa izy hanomera akanjo lamaody amidiny ao aloha anaovandry amin'ny hoaliny io dia toy izay koa ny kiraro, ny poketra, ny peratra sy ny firavaka. Mikahatra amin'izany anie sika raha tratra marina, tena risika be izany. Rozy tsy mba endrimy fa ilay fomba fiteny frantsay hoe ce qui risque gagne. Tsy misy atahorandry izany mila tonga alohany amin'ny sivy fotsiny ndry dia izay. Anaky an'izany ve hoy indry sefo? Ka izy toa hoe aka congé hony oviana moa ilay daty ato amin'ny Zoma tena mety io satria mbola tsy tonga izy amin'io. Tsy misy atahorandry izany ho io alaminy fotsiny saindry fa izay ny manao ny calcul rehetra. Fotoana tsara moahana andry amin'ny ahatsarandry io Rozy ary tsy mba rozy tsotsotra no iseho amin'ny hoaliny io
Fa tena raozy mavokely Mateo ty. Sy mamerivery mihitsy e. Ohatran'ny ngasy senateur mandritry ny alina. Eny ary, matoky anareo a. Tsy misy manary amin'ny sarotra izany akia. Dia niezaka nanampy daholo tokoa ireo namako rehetra tao am-piasana. Nanomboka tamin'ny 5 no namboarina ny volo rehefa avy nandro tsara. Izany fiarahanay amin'ny rahavavy aby niara-gaiky nampiasan'ireo entam-barotra sarobidin'ny hôtely. Ny sasany manao ny asa fanaonay, ny sasany mitsikilo so miditra tamiko madama, ny sasany mibikabika fotsiny. Teo ny natsapako fa tena nifankatidy koa zahay. Tsy manaiky hono zareo raha tsy izany manjay indrindra amin'ireo andriambavilanitra tonga any. Fa alery mandrava raha vao nilazaiko fa afaka. Nipaikany tamin'ny 7 ora sasany alina. Nizay ny fiarany mandrava nentin'ny solo tonga aka. Navoakany zareo moramora avy any ambadika ary indre izy rehetra naovaova tanana sady nankahery ahy. Zay, ao tsara zao. Bonne chance aky izandry a. Iza foana ngasy le olo tiako izay marina. Lanonana nefa ty efa nomboka. Amin'ny 7 latsaka anie zao Ramse. Izay hitako seka niobra hevitra tamin'ny fotoana farany izy. Ka maninona raha antsona ny soferanao e? Efa raha nisy zany ave tsy efa niantso fotsy olo. So dia ry tovavy toa anjely kely midiny ry zany olona andrasanao zany e? Rose, tena eny izy sia. Tsy naposiko a. Avela aloha amonjy azy ny vitrivitra sia. Malaky ary fa tena sahirana mijery ny sekoa ne izy zany e. Rose, tena mety aminao ve mandrava izao fomba fitafiko izao? Tena tiako e. Tena anjelikely toy izao ianao. Mandrava, everiko fa didy tsy maintsy raisiko ireny lahatsoratra an-gazety ireny, izay nohararaotin'ny hafa fa anjotonanao sy analana barakanao. Ankehitriny raha avako raisiko adidiny mamerina an'izany voninahitra izany, manomboka izao ary izao ka mandra-pahavita ny fifidianana anao. Sotranao raha avako. Mandrava. Eny raha avako. Ho anao ary fitiavako anao no nanaovako an'izao. Tsy adinoko ilay fiteny hoe ny tany nahalavona hono no tsy maintsy hirinana raha avako. Andao ary fa efa hanomboka ny lanonany. Fanakay zary mandrava teo. Zaho koa moa variana nandeha tamin'ilay nanany teoko. Ohatran'ny telefona izy a. Angamba lasa somary nivoaka kely. Andraso eo jereko vetivety. Ary tsy izy ve io miresaka amina vehivavy etsy amin'ny maizimaizina io? Tena izy io. Dia rehefa tena mitazona azy mihitsy mandrava. Dia izao sahady ve? Tena tsy mampino izao. Iza koa ary io e? Dia andeha andositra ho any anaty fiara dia ampanatitra ny sona. Singa koa be ny masiny. Ny tady ahy izao dia sy nahita. Lasa vitrivety aloha madama. Ao fa alefako amin'ny email ny numéro de compte dia ambala faso amin'ny alatsinainy a. Zay fa miala tsindrina aloha. Rose, Rose, fa hoaiza ianao e? Rose. Tena tsy tiako ny ataonao. Dia ody a. Pe tsara vela tsy ianao e. Tsy lamboty mi. Aza miteny mahakoatran'izany Rose. Feny olona ne tsy inako ane noliny fa hanampy ahy amin'ny fond de propagande fotsiny iny e. Mangina e. Tena tsy vanina ianao. Fandangy. Zaho fotsiny no mitonatonana ty amin'ny andro alina. Dia tsy mba fantatrao moa fa tiavako anao nanaovako an'izao. Tsy mitombo izany Rose. Mandrava. Eny e. Tena zaho avao mihitsy fa tsy anjarako ianao. Mifona aminao avelao andeha hody. Antsoy solo aka. Tsy marina izany e. Tsy marina mihitsy ny volazanao izany Rose. Matoa napaka ny solo anao dia ianao rery ny tiako. Azoko nataony eny tsy nilaza taminao raha ty hanao dita ty ahy e. Saingy tsy fombako izany Rose. Ianao dia ianao rery ihany ravako. Ianao no tiako.
Manina no mitady tsy atoky ahy ianao? Ka tiana ny ataonao. Hiko loatra ne ianao ry mandrava. Fantatro izany e. Raha tena tsy ahy ary ianao dia matok isa. Tsy andainga na mitaka anao izany tsy ahoko ia. Oroy ary raha marina izany. Ao ary. Andao ary sika hiaraka mandeha aloha dia aterina mody amin'izay a. Efa niseko trano manitra toristika ny ao e. Ndao ary tsy miandry alina loatra sika no mamonjy fatoriana fa tsy maintsy miezaka mivozona maraina. Zao ary mandrindra mandeha sika dia milaza amin'ireo namako aho dia mamonjy fatoriana sika. Way, efa misivy maraina marina. Allo? Eny akia? Iny aho zao? Tena raiky tory aho marina, ekosite. Zahay vao tratra fa ela ny ela. Aleo asiako soratra kely atao ambony latabatra eto amin'izay mba taitra izy rehefa tsy mahita rehefa mifoha. Miala tiny fa tsy afaka mandefitra tsony amin'izao zava-misy izao a. Anio tsy maintsy mivoaka ny marina na dia miezaka manafinarina ireo rehetra. Eto aty ny akanjo ao anaty sakosy ao ry Rindra. Ity ary madama. Iza no nampiasa an'ity alina? Iza ho any nampiasa an'ity alina? Tsisy ilazy nareo? Eny ary, hiantso polisy aho dia rehefa tsy ilazy nareo dia miala tsiny aho fa voatery afiakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana. Ka izay niasa alina rehetra dia voakasika amin'izao daholo. Miala tsiny madama. Sao mba azo ifanarana ihany ianao alohan'ny hiantsonao polisy? Tsy mila e. Na ianao aza hitako fa tsy mahafeny olona sainao fehezina. Tsy mbola hainao ny asanao e. Na dia efa ho fotsy-bolo ato aza ianao. Marina izany madama saingy izaho tokoa ny tompony andraikitra amin'izao ka miangavy raha azo atao. Aoka mba izany no hiandrona ny rihatra. Tsy anaiky an'izany isaiko. Ilaza ny marina satria tsy nanatsisy. Ka mbola ho avy ny anjaranao. Nefa ilaiko izay nampiasa ireto ahy e. Za tompoko nampiasa an'ireny. Rosy. Eny sefitra izany nampiasa azy. Tena tsy naposika marina. Mazava izay. Nefa na dia manaiky azy ianao fa nampiasa ireto dia tsy ho vitanao irery ny fampiasana an'ity e. Nalaiko tsakosoko tao amin'ny mangazay izy ireny madama. Ary nentiko tany velany dia tany nanaovako azy. Mariako aminao nefa fa matombola naveriko izy ity dia tsy nikasa ny angalatra azy mihitsy fa nanaovako tamina fanasana alina. Nicole, fa manina ianao? Arina re tompoko mampitomany malalako e. Sao efa ho lasa dala ty rangahy ty ka nianarako avy no tonotonononao eo. Ka tsy mazava amiko anie izao madama e. Inona re tompony izao zava-mitrango izao? Aleo dia tonona aminao ny marina monsieur le candidat sénateur. Mbola veriko aminao indray fa izaho ny Nicole. Tompon'ity hôtely ity fa tsy kiala ratsy pisoloka io. Mpiasa trano io femme de chambre. Mazava aminao izany a. Fitaka daholo ireny hitanao ireny ary mbola profon'izany dia jereo reto fitaovana reto. Entana amidy daholo reto nefa nentina namonjy boaty e. Tena tsy napola io. Mpiasa trano femme de chambre ve no asany Rosy? Efa manaiky ny adosondra izy madamo. Mba mamindra-fo aminy re. Ome fotoana farany aho mba hananarako azy. Azafady, tsy mila ny hiasa ato amiko tsony ahy e. Ny fangatahany ireny ane no mba intserako azy fa zaza maditra tsy laitra mibala ny fananarana io e. Ampy izay. Zarany aza mba nahita ny anona ho an'ny tato. Andray kosa madamo. Tsy mila ny hijanona ato tsony ahy e. Na dia iray minitra azy. Sécurité. Esory daholo ireny akanjo eny anaminy ireny e. Ary asavy mandalo amin'ny comptable izy anao ny comptiny. Dia savao tsara ny entany a. Osta. Tena mafy loatra izany mahazo any Rosy izany. Maninona moa raha miteny sy miara-miaro azy izahay? Misaotra indrindra madama. Misaotra tamin'ireo fitokisana nataona tamiko hatramin'izay. Na izany aza dia mifoana aminao aho. Diso tokoa nefa safidiko izao no ny fitiavana ato amiko. Veloma kiry Eliana. Velomina ireo rehetra.
ary misaotra tamin'ireo ny rahantsika tamin'ny fampandrosoana n'ity hotelitsika ity. Aza malahelo fa tsy fanadina akory sika na dia no ny asa-drano aza no ny eonantsika sy ny fankatiavantsika. Dia efa mimandry Rosy fa vao mandingana eto ny tongodry dia efa miantso ny rendry ahy. Tena tsy zakako ny mahita ny Rosy. Tena mahampalahelo azy izy. Izany tokoa venao atao hoe faly Desambra. Dia lasa moa izany Rosy. Mandalova ho amin'ny comptable dia ataoko ny comptenao a. Sécurité, mbola veriko aminareo fa savao izy eo ambana varana. Ny tena manontolo dia ny entana ihany koa e. Fa ho anareo sisako ireo, anatra ho anareo izao. Ary lasa mandeha vonjeo ny asanareo sy ny client e. Inona ary mampigaridina anareo eo e. Ary nakaiza ilay tovolahy teo? Efa lasa nivoaka izy tompo. Ampiasa tsara koa izay e. Tonana. Mandeha vonjeo amin'izay ho any asa tseto a. Anjarako ny mitady izay hosolony. Madama. Ahoana e? Sa mitady inona koa ianao? Ty mitady zavatra fotsony aho tompoko fa izao dia izao ihany dia ametra-pialàna hiala tato amin'ity hotely ity. Ahoana? Ampy angamba izay nanompoako anao izay madama. Avelao aho hiala. Mahatsapa fa izaho tsy nahavoapeny asako. Ka nahatonga an'izao fisoron-javatra izao. Ray, dia efa ketrika ny maninareo mihitsy izany izao a. Izay filazanao azy tsy raharahiany vavonitra fa ampy izay. Aza misahirana ny anao ny compteko akory na dia kely aza fa avelao hijanonany izany. Ty andray ihany na ny ariary azy. Andao ry zalahy sécurité a. Ilaisa manko sécurité madama mahafatra-po. Zaho savao ny entako izao dia izao. Fa izao dia izao ihany a dia tsy maintsy hiala tato amin'ity hotely ity. Fa inona ireny dikan'izao sefo a. Ampiakariko aneny karaha manao raha ilanao izany e. Tsy voahozina hiasa trano mandrakizay a. Fa veloma ianao. Sefo a. Fa hoaiza ianao sa? Nametra-pialàna. Fa nanina? Tsaronao moa ilay resaka nataoko taminao isika ny aona voalohany iny. Ilay hoe tsy voatery asa trano foana? Izay indrindra. Raha mbola hiasa ihany aza aleoko miara-miasa amin'ny olona toanao. Satria manina ianao no miteny an'izany? Ho avy tsy ela aminao ny fahafahananao an'izany. Ary mino an'izany ary Rosy a. Dia raha misy izany dia hiara-miasa sika? Mazava ho azy. Dia ianao no saika mitantana fa izaho no mpampandroso sakafo foana. Dia inona no tianao atao? Tiako tsinona izany asa izany koa. Na dia izaho aza ny tompony hotely na farafaratsy ny miara-miasa amin'ny ankizy a. Izany no tena toe-tsaina mendrika Rosy a. Ary raha voatazona sy voafenao tsara izany dia androso malaky ny asanao. Dia hoaiza ianao izao? Mba hoaiza moa fa hody hamonjy ny tokantrano kely. Satria nahoana ny hoe tokantrano keliko? Hitanao moa fa mbola tokantena ny tena e. Andao ary araka andeha taksi sika dia mijery ny tranonao aloha izay vao mamonjy fidiana. Tena fandaniam-bola be me izany madama e. Andao fa tsy misy dikany izany mihatra amin'ny fitiavanao ahy. Andao indray ariko. Zaho ilay nolazaiko hatrany am-boalohany. Io sipasipa io. Vao voaroaka tamin'ny any. Zaza maditra marina e. Aiza indray izao no hita azy. Ny fiainany nefa ty ireo. Miomana indray hiverina hiaraka amiko any madame Nicole. Antsony ary mama. Ka vita amin'izao avy aminao ny fiainana. Atao hoe izao io zaza io. Izaho kosa aloha dia efa milaza aminao ary Rosy fa tsy ho vitako intsony mbola hiampika ny alvinina amin'ny ekolaza. Aza matahotra ary mama fa vitako ny zanako. Dia ho fitaina amin'inona? Aleo azo azy izany. Aza matahotra ianao fa ny zanako indray dia zanako foana. Tsy omeko ary tratakaloka an'izany izy io. Izany moa hialvinina kely mama ô. Eny mama, sady zaho zao ry mama mianatra tsara koa dia rehefa lehibe dia miasa sahala ny tonton koa dia manome vola mamy. Ay sy aho hoe tonton ty ny fianarana aloha no atao tsara. Ary lasa masika bebe ry mama. Be daholo sika sy mama. Ndao sika sy mama hamonjy ny efitranotsika. Ndao dia aza mitomany moa mamy. Ao fa hiantso ny tonton sika dia asaitsika mitady asa ho amin'ny mamy izy. Tiako foana moa mama ô. Sambatra na miasa mama na tsy miasa.
misaotra izany zanako izany. Dia ahoana Ramose? Mahampalahelo be ty tantaranao ty nefa ny fampielezan-kevitra neniko amin'ny herinandro. Tena manahy toe-pahasalamanao Ramose marina. Tsy lamina mihitsy tsy ny saiko solo raha tsy mahita azy aho. Io ary dia nampanahy hatrany am-boloana. Tena nankatỳ amin'ny raozy ny lehibe. Dia inona nefa ny tokony ataoko satria raha izao no toy dia tena tsy afaka hidina hanao fampielezan-kevitra izy. Mba tsy nampozikosa aloha hoe mpiasa trano izy. Tovovavy miasa sady tsara tarehy loatra mantsy raha ny raozy. Indrindra izy balaiko namonjy ampandrizany iza ny tsy talanjona tany na ny fientina na ny endriny na ny toe-batana na ny naiky daholo ireo namany ndraba na ny fomba fandiny ihany fomba sahala amin'ireny vehivavy mitrotrotra fahatany ireny fa milanto ihany. Dia tsy gaga raha izao no miseho an'ity lehibe ity. Allô? Ie. Izaho ihany ty ka. Va ahoana? Misy lahasoratra gazety hoe zazavavy mpiasana hôtely hôtely lehibe iray eto an-drenivohitra no miaraka tamiko io. Dia ny gazety iny namoaka an'izany sy eny ary ao fa ampily aho e. Misaotra ny tsy nanome vaovao. Fa inandray hono Ramose? Nampiantso mpanao gazety only tsy madana tompony hôtelin'ny Sandrozy. Dia nolazainy fa sandoka anarana sy asa irozy dia nivoahana. Ary nolazainy ihany koa fa olona ray latsaka ovidiana senatera no miaraka aminy dia lazainy ao anaty gazety ny anarako e. Grave be izany. Nefa na ny fampielezan-kevitra tia hanomboka amin'ny herinandro. Ny vahaolana aloha dia ny fahitana azy menaka ihany. Dia irozy sy adiny izany. Manahirana nefa ty solo a. Ny trano tsika ty. N'izy namoha telefona tanteraka. Fa andao aloha andeha hivoaka vetivety any ivelany ihany tsy hijery an'izany gazety izany. Mbao ary. Solo ajanona lesy alonjy fiara. Tsy rozy sy abina be letsy. Tena izy teny Ramose. Tena fanapitana farany hoany fatapazina nakasolo. Aleo enjiako e. Rozy a anjaso ahy e. Mama, itaontaony manendrika toky iny. Mandao ela fa tsy tokony mitratra ny etsika e. Malaky ny zanako. Fa maninona kay mandositra atsika ary mama. Rozy, anjaso ahy hoe. Andao fa lazaiko anao rehefa tonga any an-trano. Malaky e. Rozy. Ka mampalahelo n'izy mamy. Ireo mama nge. Andray taxi etsika. Taxi. Tsy maheno vaovao mendan-drozy tsony izay hatramin'ny alany tao amin'ny hôtely. Na tsy aro nalahelo azy daholo izay rehetra. Indrindra taminay izany niaro anay namany ka nilazany tamin'ny madama fa nalainay tsokosoko ilay fitaovana. Mangina tsy toy ny taloha tao am-piasaina. Lasa tsy zarizary azy indraindray ny asa satria tsy teo intsony koa ilay sefo nahafinaritra sy nahay. Sefo vaovao no nitondra anay. Sefo sady masiaka ny kizekina. Isaky nisy fotoana kely mba nahafahanay rehetra miaona dia toa irozy foana miresaka. Tsy nisy na dia iray aza taminay forony rahavavy ka tsy mirotra-dranomasy raha vao miresaka amin'ny mbazy. Farany dia niala tsy kelikely teo. Aiza nga izay? Ry manjava-lehibe, efa vonona daholo tompoko ireo mpanao gazety ka vonona ve ianao? Firy isan'izy ireo soso? Maro be tompoko, angamba eo amin'ny 7 eo. Misy olon-tsotra koa manaraka azy ireo a. Eny ary, na firy isany dia vonona ahy. Ampandrosoehatsa amin'ilay mpanaovana isan-taona izy ireo. Mazava tompoko, fa tsy maintsy isy mpanao gazety kitikitika an'ilay afera ny Rozy a. Dia ahoana?
ny olona volona hiaraka mivoaka tsy matatro mpanao gazety zany sonao ampianao alalaka ny fanontaniana. Mahery zary ianao ry manjava-dehibe aty farany no atrehanao io ary ty valan-dresaka ataonao androany ity no hitondra fandresena na faharesena ho anao. Miandry an'io daholo io no indrindra ireo olona mifidy anao any Ambositra. Voninahitra ampansoe ary zareo. Mangatakatsika ary tompoko angina kely fa hiditra ny candidat sénateur Mandrava ny Arivo. Mansoe anao monsieur le candidat. Mahazo toerana daholo ary tompoko. Alohan'ny anombohan'ny fotoana dia tsara ny mampafantatra anao monsieur le candidat fa saika voasolo tena atao avokoa ireo mpanao gazety avy eto an-drenivohitra na an-tsoratra na am-bava na an-tsary sy ireo televiziona misy. Tsara ihany koa ny milaza aminao fa misy mpanao gazety telo avy amin'ireto radioparitra any Ambositra tongeto ka omenanao ny fitenenana. Eny ato fa dia misaotra anareo mpanao gazety tompo. Tonga nanona ny antso ary arapaina manokana ihany koa nareo. Aza misalasala mametraka izay fanontaniana tianareo apetraka amiko eny. Faharoa dia misaotra anareo avy any Ambositra izay tany niaviako sady latsako raha teo koa. Eveko fa miandry izay vaovao entinareo any nivoaka any Ambositra ka dia midera izao fahafoza-tena anareo izao indrindra ny fotoana izay laninareo aty. Ka mba tsy halava loatra ny fotoana dia aleo avy hatrany dia omeko anareo fitenenana. Dia nametraka fanontaniana arak'izay fantany fa mety tokoa ireo mpanao gazety. Tao ny nahay nanady, tao ny nahery telo, tao ny nanevatera, indrindra ny niditra tany fiainany Mandrava manokana na ilay vie privé. Hitako ny vingivina sy navesatra ihany ty lehibe ty, nefa tafarina ihany izy no farany. Lany ny fanontaniana napetraka taminy efa ho avy amin'indray sasany. Nitehaka ireo mpanao gazety ary nilaza fa samy mijoro amin'ny heviny ity candidat ity. Asa na mbola mety misy fanontaniana farany tompoko alohan'ny amaranantsika azy. Mba afaka mametraka fanontaniana ve tompo? Mandrava, ilay alvinina kely zanak'Rozy io, tsy tokony hametraka fanontaniana izy sao hamoaka ny tsy ambaratelonareo. Ampianao izy teny sola. Omenanao ny fitenenana ary kovolankely. Alvin Johnson tompo no anarako. Zanaka lahatokan'ilay Madame Rose mpiasan'ny hôtely Laetitia. Voaroka no nifiarana taminao. Fanontaniana tiako apetraka aminao monsieur le candidat. Rehefa olona ilatsaka amina toerana ambony taonao izao ve dia tsy maintsy manana roatra ny fahalenen'ny vehivavy, indrindra ireo tsy manana azy. Tsy voatery izany kely ary raha izaho manokana aza dia tsy mbola ny saina ary tsy netreritra izany mihitsy aho. Nandeha sy nivoaka ny gazety foana tompoko ny anaranao tato ato fa miaraka amina vehivavy efa niteraka ianao. Heverinao ve fa mampetro voninahitra anao izany? Tia, rehefa tiako izy dia izay no zava-dehibe ary tsy misy afaka handeso amin'izany. Niaraka tamin'io Madame Rose io ianao noho ny fahatsorany sy ny hatarany. Rehefa hitanao sy azonao izay ilaina taminy dia nialanao izy. Tsy marina zany. Mbola tiako izy ary mbola vola niaraka aminy aho. Satria tompoko tsy napozinao fa mpiasa trano mpandroso sakafo tao amin'ny hôtely fivatananao izy. Dia izany no nahatonga anao nity azy. Fa rehefa nanomboka fantatra kosa fa mpiasa trano izy dia nandao azy tanteraka ianao. Asa nefa monsieur le candidat raha mba fantatrao fa sy mba tamin'io asan'io izy. Voaroka ny reniny niteraka azy izy satria maditra hono. Onjonjo nisy samy rehetra sisa no mitady izay ara-pakay mianaka isan'andro. Mitady ho lavo fanoloana indray ny reny. Tsy lavo toy aza angamba tompo fa hitrosona amin'ny tany mihitsiny. Ianao nefa no anton'izany. Fanontaniana farany apetrako aminao tompo. Fantatrao izao fa mpiasa trano amina hôtely izy. Asa ambany no fijeriny sasany an'izany. Manetry voninahitra ao ny hafa. Hanenjehana anao koa nefa noho izao ianao hiatrika fifidianana izao. Betsaka nefa ireo mpiasan'ny hôtely nahafantatra ity tantaran'ny reniko ity no miandry izao fotoana izao. Fô na dia mpiasan'ny hôtely aza ve ny reniko dia mbola afaka manome sansa farany azy ianao satria fantatrao fa tianao loatra izy
ary nahavita izay farany sarotra indrindra teo amin'ny fiainana ho anao izany. Izay ireo fanontaniako tompo, misaotra anao. Misaotra ny Alvin Johnson mpanao gazety mahay e. Tsy misy diso ny tenin'ny seretra teo mon grand. Manatony ety se fa ifampaiketana antsika. Ary eto anatrehany mpanao gazety rehetra ireto ry Alvin Johnson, zanaka lahy tokan'ilay zazavavy mpiasa tranon'ny hôtely no ilazako fa efa nity azy ary nitsesy mbola nity azy manakizay. Raisiko safidiko izany satria fahotana angamo ny mity olona mpiasa trano e. Raha sitako sery Alvin dia tia hita azy fa malahelo azy loatra. Marina ve? Marina izany e. Ndao ary fa miandry anao aty ambadika aty izy. Io izy mitomany miandry anao. Rose, ilay malalako. Ave dia tratrako izany abako izany. Nahoana dia nandoso tany ianao? Mandrara, menatra anao aho. Tsy afaka miditra kosa nareo fa eto ivelany eto ihany maka sary. Sady fitaratra no manakana azy ireo ka azonareo alaina sary tsara. Raiso ny tanako rabako. Ary eto soroko ianao fa itianao foana mandrakizay. Sao dia mba fivitianana trehanao izao ry Mandrara? Tsy Rosa, vao maika aza mpandraisantsika izao. Eny ary, eto soroko ianao. Avy koa ity sery Alvin. Merci tonton. Rakizy, avinga ianareo aingana e? Jereo io amin'ny télé io. Ay, ary taona sy le latsaka senatara, pringa io. Fa inona izao e? Jerenao ny madama io amin'ny télé io e? Ary toy Rose, tena tafita ihany kiala raha iny a? Ay, fa tsy Rose be io mandeha amin'ny télé io. Io mifanoroka amin'ilay tovolahy nalaza nilatsaka ho candidat sénateur io. Tena ampoizy. Disy re anako. Mifona e. Matokisa ianao raha avako fa ho fandresena be ho antsika izao sapitana antsika izao. Eny ry Mandrava, vonona hivavaka ho anao ary vonona hiara-disy ampandresanao ihany koa. Za koa ny mba nandray ny safidiko aminareo ry tonton e. Marina izany e. Tsy isika mianakirerina isolo fa ireo rehetra nafantatra ity tantarantsika telo mianakity dia aneho safidy ka hifidy anao ry Mandrava malalako rehefa tonga ny mpifidianana anao. Safidiko dia ampeny ny Simon Menjanahary, ireo nanome aina ny Tantaro, ny Angeline, Lalaina, Mampitono, Oscar, Odilon, Jo ary ny mpanoratra. Teo amin'ny lafin'ny teknika na inarafitondranay teto nandraikitra sy mpanatitosa Simon Menjanahary.